Miaraba tokolasy tokovavy amin'izao talata fa 2 volana aprily 2024 izao. Ety am-piandohana dia mitondra ny teny fialantsiny antsika rehetra ny amin'ny fahatarana minitra vitsy ny fandaharantsika noho ny fandaminana moa dia anaovana ny fialantsiny avy hatrany ho anao izay fa mpanaraka izany ao anatin'ny lera izay tena fanombohan'ny fandarana kanefa nisy fahatarana izany. Naiza misy antsika dia arabaina daholo tsika indrindra na vita soan'ny Pasika 2024 dia arabaina daholo ny isa-tokantrano na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina rehetra any ary tahaka izany ihany koa namana teknisiana ilalaina sy faly miaraka amintsika ao ambadika ao dia misy namana ihany koa izay vaovao moa zany mpiara-dalana amintsika dia mbola horesahany eto any rehefa ao anatin'izay hoe toron'izy tena mandray ny andraikin'izay dia namana vaovao hiara-dalana amintsika anatin'ny fandarina zany. Ny namana any amin'ny radio Madary Nomsa Malala ry Robena dia arabainy ianareo telomenada ny mpiara-miasa teknisiana rehetra sy ny mpanogazety mielipatrana mandrerina Madagasikara. Ya, ny vaovao aloha dia tena marobe mihitsy satria hisantatra ny fiandohan'ny herinandro isika dikan'izay nanomboka teo amin'ny zoma teo zany hoe ny sabotsy, lahady, latsinainy lavalava ny faran'ny herinandro tao anatin'ny herinandro ny Pasika raha teo sy ny faran'ny herinandro ny Pasika dia fatatsika avy hatrany fa misy vaovao marobe niodina teto Madagasikara. Na izany na tsy izany aza nefa dia hanombohantsika azy tantely amam-bahona ny fiainana ary hitanareo amin'izao fa ny tena koa no manolotra ny fandarina manokatra azy ny antony moa zany dia tsy tafara-dalana amintsika Rina Arabe Mananjara satria Rina Arabe Mananjara dia namony rainy izay niteraka azy tamin'ny lahadin'ny Pasika teo no nodimandry zany ny ray niteraka ny Rina Arabe Mananjara dia ny mpitandrina Arabe Mananjara Jean Henrisson pasteur ny FJKM izy io ary diso fantatry ny rehetra satria nitandrina tao amin'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano nanomboka tamin'ny taona 2017 ka hatramin'ny taona 2024 izy no nitandrina teo zany hoe teo eo amin'ny ataontsika hoe 9-30 taona teo izy dia nitandrina tao amin'izany fiangonana izany. Te hanao tantara kely amintsika satria tsaroantsika misy sekoly fanomanana ho mpitandrina tery Ambohipotsy io le miakatra ny Andohaly dia tonga ny akaiky ny Rova any dia any Lolo any dia nisy sekoly fanomanana mpitandrina dia tao Ambohipotsy anisan'ny promotion faraparany tao zany ny mpitandrina Arabe Mananjara Jean Henrisson izay dadan'ny Rina Arabe Mananjara fa tateo aoriana moa zany dia nisy an'izay le sekoly fianarana mpitandrina ho an'ny FJKM zany nisy ny tany Ivato, nisy ny tany Mandritsara, nisy ny tany Fianaratsoa, marobe ny teto Antananarivo fa mba tsy ahakely fotsiny izay tantaraiko izay zany. Promotion faraparany tao zany izy dia vao nivoaka ho mpitandrina dia avy hatrany dia ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano no nitandre manary tsy niova fiangonana fa tao amin'io fiangonana io no nitandrina ny pasteur Arabe Mananjara Jean Henrisson fantatry ny rehetra tsara mihitsiny zany nanomboka tamin'izay taona 2017 ka hatramin'ny 2022 fotoana izay nisotroany ronono zany. Ny razana moa zany raha ny fampitavina vaovao avy amin'ny Rina Arabe Mananjara dia ao amin'ny fiangonana mihitsy ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano ao no nandrasana zany razana nanomboka tamin'ny alahady izay. Ny alahady ho an'ny tranga nisy eo zany dia mbola afaka ny sakafo ara-dalàna ny mpitandrina Arabe Mananjara Jean Henrisson fa taorinan'izy ny sakafo natory dia tsy nifohy intsony izay zany ny tantara zany tamin'iny alahadin'ny Pasika iny dia nentiny nodimandry zay moa zany ilay fatoriana zay dia rapitso ny fandevenana zany hoe ao amin'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano any atao ny fanompom-pivavahana izay alohan'ny fanotrihana anazy zany any amin'ny fahasandrazany izay nisafidin'ny fianakaviana moa zany dia eny lazaina Avaradrano aoriana ny fotoam-pivavahana fa ny fampifom-pivavahana zany dia manomboka ny 2 ora sasany tolakandro
de eto zany tsika makahery fianakaviana indrindra na manarenana be mananjara zay niteraka telo mianadamo ny mpitandrina zay nresahantsika teo de anisan'zany lamato anatin'zany rina rabe mananjara nianabavo moa ifanodimandry dokotera dia anaovantsika n'zay fiaramioro zay ho an'ny fianakaviany rina rabe mananjara ho an'ny fianakaviana akaiky ihany ko an'ny mpitandrina rabe mananjara Jean-Richon zay vonodimandry teo amin'ny fahavalo amin'ny valopolo taonany ny ray tapo aminy ny avany amin'ny ava amin'ny vadiny reo ny fanakaiky aminy anaovantsika n'zay fiaramioro zany indrindra dia ny prof be ny FJKM ny synodam-paritany arivo avaradrano ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Ambato fotsy avaradrano ny choral lambaoara-peo piderana ny sampana rehetra ao am'zany FJKM Ambato fotsy avaradrano zany dia ny eny amin'ny FJKM lazaina Ranivo Martura de ny FJKM Tsarasoatra Imery Mandroso Atsianaka de ny Fokotany Tsarafara Fokotany Ambato fotsy avaradrano Fokotany lazaina avaradrano de itondrantsika am'zay teny fiaramioro zay satria dia ny ray aman-dreny no nandao dia tsy maintsy miezaka tsika mampahonina ary indrindrandrindra ho an'ny fianakaviany ho an'ny rahalahintsika ho an'ny anadahintsika ho an'ny tsika ho an'zanytsika rina rabe mananjara sy ny fianakaviana izy ireo ray manontolo zany dia ho an'ny fiangonana FJKM koa satria nahavita be teo amin'ny fiangonana zany mpitandrina rabe mananjara Jean-Richon zany dia hoy isika hoe maiza mionina ho an'ny fianakaviana ny ekipa androany de ezaka hiala aloha satria dia andeha hitsapa andeha mangy fahoriana mialatsiny indrindra ho an'ny fianakaviana zao atoandro zao dia ifarana melo zany no fandarantsika any amin'ny raiky amby folo sasany antsika de amarina fandarantsika raha pitso mbola mandrindra fandaram-potoana ihany izahay satria raha pitso moa no fandevenana ny zava-dehibe ohatran'izao de ny fifanotronana dia handama fandaram-potoana ny ekipa ho an'ny miara-manonja raha pitso zany satria dia tsy maintsy hanao an'izay fifanotronana namana rina sy ny fianakaviana sy ny onivon'izay hoe fitandremana eny Ambato fotsy avaradrano zay de ho antsika moa zany zao vao nahary an'ilay vaovao dia ampitaina amintsika zany zay fodimandry ny mpitandrina rabe mananjara Jean-Richon zay ray niteraka ny rina rabe mananjara izao izy moa zany de manana chevalier de l'ordre national malagasy zay ary ny am'izay fa de apetratsika mandrakariva ny amin'ny hoe Andriamanitra mahay fandaram-potoana zay efa nandaminana ny olona tsirairay satria tsika eto dia nalahatra fa tsy mpandahatra ary mahay manaiky ny fandaminana ihany koa zay maha-olombelona ny olombelona de mino sika zany fa dia vita ny fiazakazaky ny mpitandrina dia hano reo adidy amanandraikitra sy ezaka nataony ray aman-dreny reo taranaka aty aoriana vaovao marobe rehefa aveo dia ho avy eo iada hiaraka amintsika zany efa fantatsika loatra iada zay mpitarika ny FLN marobe ny zavatra horesahana eo rehefa aveo fa mialohan'ny ada dia efa vonimbonina any ambadika any ko ny solomamboka Rambosalama zafady satria mbola tsy afaka le kohaka fa mialohan'ny andraisantsika azy de ho alefantsika ngamba faly le filohan'ny FJKM mialatsiny tena mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana kely ho alefantsika ngamba faly ny filohan'ny FJKM atao anatin'le afatra pasika iny ianao vonina le izy de raisitsika ny député Rambosalama Emilien zay ngamba nanaovantsika fandaminana azy za koa isotranykely raha teo fa mbola anatin'le kofokofona kely mikoakoaka kely fantatsika tsara satria tamin'ny herinandro tena nikoaka daholo zay tato de alefantsika vetivetika le izy faly de miverina amin'ny député tsika ianao sakaiza manody mody manoroka nefa mamadika toa ny Jodasy Iskariota adalam-bola ka namadika ny tompony tamin'ny sekely telopolo mitsangana amin'ny maty ianao feno hafanam-pody isy toerana toa ny Petera ny kapa ny sofiny malikopa ny mpomposorona be mitsangana amin'ny maty
ianao mpitarika be resaka nefa tsy mena mivadika toan'ny petera nandray itelon'ny tompony ny zavatra ny lokalokana hafa nefa ny tena atao hafa mitsangahana amin'ny maty. Ianao mpianatra Kristy nefa toy ireo mpianatra kanosa nitsokana tanjaka na nitsokany tanjaka no mitojony mafy mitsangana amin'ny maty. Ianao mpitsara tsy say mijoro amin'ny fahamarinana manameloka olona hitanao fa tsy meloka manasa tanana ho porofony fialana ndraikitra feno kanosana toa ny gouverneura Plato mitsangana amin'ny maty. somboniny fa raha ny afatry ny filohan'ny FJKM izay mitarika ny FFKM amin'izao fotoana izao a dia tena mamperitreritra mihitsy ary afatra ara-baiboly fa misy hevitra filozofika be ao anatin'ilay nitondrany azy. Ezahako mbola hovakiana fandroany le izy rehefa avy eo dia ifampiresantsika miaraka amin'ny député Ramboasalama mino aho fa hiada raha teo koa rehefa avy eo mbola anakambara amin'izay zavatra resan'izay fa aloha tsika tonga dia andray avy hatrany amin'ny député Ramboasalama zay solombavam-bahoaka ny Madagasikara vao vita teto amin'ny boriboritany fahaefatra na vita soan'ny pasika monsieur le député. Miaraba faniry dia miaraba antsika rehetra manaraka izao fandaran'izao a. Miaraba nareo teknisianina amin'ny mandefa koa ny fandarana amin'ny alalan'ny télévision sy ny radio a, tondrak'izay koa ny namany eny amin'ny radio Mata. Dia manarak'izay dia miaraba antsika rehetra navita soan'ny pasika 3 sy 2 navita soan'izany isika ary engany ka izany atao hoe Jesoa fahazavana izany anampy antsika andresy ny aizina lalina zay tena mandrakotra ny Madagasikara ty tsy ahitana n'andro miratra mihitsy satria raha ny fiainana amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao dia tena ao anatin'ny aizina ary ny aizina samy mahagaga rehefa tsisy hazavana dia ohatran'ny hoe any am-pasana iza no any am-pasana fa tsy fatona any am-pasana ka zay zany no tenitrely momba izay dia manarak'izay miaraba antsika rehetra koa manaraka an'ity averin'indray mandeha ty fandaran'ity na ny mpitandranomasina eto Madagasikara ary kokoa manokana ho an'ny faritry ny ao avakina karatra sy ny solombavam-bahoaka Miralahy Michel sy José ao amin'ny Atsirabe voalohany sy Atsirabe faharoa dia kokoa manokana tena manokana ho antsika eto amin'ny boriboritany fahaefatra amin'izao manaraka izao fandaharana izao androany talata zany. Alohan'ny tena hidirana amin'ny resaka faniry dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra satria mbola nomeny fahasoavana isika nomeny ny aina ka dia mbola afaka manao ny adidy sy amanandraikitra amin'izao talata zao ary eto dia araka ny teninao tao moa dia misy ny fahalasana ny ray aman-dreny am-panahy mitadany Irina dia mirary fianonana feno amin'ny fianakaviana ary atao hoe izay le fiainana zanak'olombelona volovarin'Andriamanitra isika ka zay tiany alaina dia alaina tiany apetrana dia mirary fianonana feno amin'ny fianakaviana miara-nombona lelo amin'izany tsika satria ny Irina tsy iza fa prala miaraka amintsika manao an'ity fandaharan'ity dia mirary fianonana feno amin'ny fianakaviana ray amanontolo. Ho an'ny tsy salama ihany koa dia mirary fasitrana malaky ary tsy adino ny filohan'ny Fokotim ao Tsarafaritra Imam Tina zay niaran'ny lozam-pifamoivozana tamin'ny sabotsy teo tamin'ny zoma teo loza zay no nisetrasetra ny atao hoe bus numéro 15 anga izany satria ny chef Fokotany dia manana moto dia noho ny bus 015 mifanentsika dia voadona tao ny chef Fokotany ny chef Fokotim ny Tsarafaritra vaky ny lohany
de nampidirina hôpitaly de natao scanner de tsy fantatra aloha am'izao na ahoana na ahoana fa dia nirarena fotsiny hoe engany hoe katsy aningitra ny NDB zany fahavoazany zany a fa de raha ny lozanazy aloha de mafy mihitsiny satria dia ny lohany no zairina ary atao hoe tao anatin'ny tena aretina ratra enjana mihitsiny a navoany le chef ny tsara faritra zany ka de mirary fasitranana malaky ho azy misy tokoa iny atao hoe afatra nalefa ny président ny FJKM zay sady filohan'ny FFKM iny faniry ary na maray aman-dreny azy tsy hoe ray aman-dren'ny FJKM mare raha ray aman-dren'ny FFKM mare fa ray aman-dreny ampanahy ho amin'ny malagasy ray manontolo dia manipy zany teny zany izy a manandratra ny vahoaka rehetraretra satria tadio fa mivoaka dia vahoakan'Andriamanitra dia amin'ny ray ampanazy dia manipy an'izany ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izy ary adidy no miteny an'izany adidy miteny an'izany satria maninona efa mafy loatra manjo an'ilay malagasy efa tena mafy de mafy ny fanitran'ny malagasy am'izao fotoana zao a manomboka atao amin'ny hoe manomboka amin'ny kely indrindra ka manomboka amin'ny lehibe zany hatrany amin'ny lehibe zany tena ampatona amin'ny malagasy ampatrana amin'ny malagasy ampijaliana amin'ny malagasy satria maninona me ao amin'ny resaka fitiavan-tena aloha dia le ay fitsinjarana ny atao hoe ressource naturelle zay tokony tsy fitany lana fa tokony mba hisitraka an'izany daholo ny malagasy de tsy mandeha am'izay izy fa de mandeha amin'ny akolafin'olona zay atao hoe akaikin'ny fitondrana fotsiny am'izao fotoana zao a akaikin'ny any amin'ny fanaovana bizina ary any am'izay olona hoe mahay mametsifetsy ka manabado ny olona ho aminy ary matoa izy mitena an'ireny rehetrarehetra reny dia tadidio fa fiainany zanak'olombelona rehetra dia avy eo amin'ny baiboly a no nakana azy avy eo amin'io baiboly io a no nakana ny fiainany zanak'olombelona na tamin'ny testameta taloha na tamin'ny testameta vaovao na hatramin'ny lalàna zany a de tao amin'io baiboly io a ny aingana nanaovana ny lalàna eran'izao tontolo zao na tamin'ny resaka fitsarana de tao amin'io baiboly io a no nakana an'izany ary rehefa na resaka atao hoe fampandrosoana firenena de tao amin'io baiboly io a no nakana an'izany rehetrarehetra zany na resaka atao hoe asa na resaka hoe fiarahamonina am'izao fotoana zao a de tao amin'io baiboly io avy tsy teny fotsiny hoe inona moa ny asa atao hoe asa antitra indrindra tamin'ny fiaina zanak'olombelona asa ratsy araky ny teny hoe le plus vieux métier ny asana makorela ny asana mpivaroteny tao amin'ny baiboly anefa nisy an'izany taloha tamin'ny testameta taloha misy tamin'ny testameta vaovao de ao nentina tsara ina rehefa avy eo hoe inona ratsy azy inona mahatsy mety azy tiako tenenina zany am'izany a dia ny fiainany zanak'olombelona rehetrarehetra mamaritra ny fiainany zanak'olombelona rehetrarehetra am'izao fotoana zao a eto ambonin'ny tany tsika dia avy eo amin'ny baiboly nakana azy fa anjaran'ny mpitondra tsirairay isaky ny firenena no maka an'izany a de mijery an'izany a ary mandrafitra zany a ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ao amin'io firenena anankiray io ka rary ny sitsiny ny ray aman-dreny am-panahy ny pastera ami raha miteny andreny satria maninona amazay hoe tao amin'ny baiboly zay no ahitana taratra amin'ny fiainana zanak'olombelona rehetrarehetra akana amin'ny fiainana zanak'olombelona rehetrarehetra dia anjarany no mitena an'izay satria maninona zao ny fahoroantsika amaray aman-dreny azy tsy mety izy raha tsy miteny ary amin'ny hoe fahitana fa tena latsaka anatin'ilay fantrana mangitsikitsoka amin'ny malagasy a dia mametraka izany izy satria hita taratra eo amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena dafolo a ny zavatra rehetra ny teneniny tao raha tsy teny aho hoe i jodasy izay voavidy tamin'ny vola telopolo misy an'izany eto Madagasikara misy an'izany am'ireo mpitondra roa misy an'izany amin'ny fiarahamonina izay tao hoe tsy menatra akory ny
varotra na mamadika ny marina ho tsy marina de vitena vola kely hoe sitrany ay de mahazo an'iny misy an'izany eto Madagasikara ary mandainga ny mpitondra mandainga ny amin'ny fiarahamonina raha ohatra hoe ka tsy misy an'izany ny fiainan'ny malagasy raha tsy teny hoe ny resaka eny amin'ny fitsarana izay mitsara ny zavatra tsy marina na manome vanany olona tsy marina misy an'izany eny amin'ny fitsarany ary misy an'izany tamin'ny taompaka tao amin'ny baiboly dia ny fitsarana Jesosy Kristy misy an'izany tao izany rehetrarehetra zany zany ahitana taratra hoe matoa pasteur miteny an'izany ary miteny an'izany amin'ny malagasy président ny FFKM président ny FJKM de zany ny ainatsika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao firifiro moa ny vahoaka malagasy ireo manana raharaha eny amin'ny fitsarana no tsy velo taraina satria olona efa hita fa manao ny tsirariny zao manao ny tsy mety ary atao hoe efa tratra ambody omby tratra ambodin'olona tratra eny ambody tambary tratra eny ambody mangazy sy ny rehetrarehetra nahita zao fa teny efa tia mipirofo mivantana ndraiky naminona loha tsy nangalarana afaka herinandro de mivoaka eny amin'ny fitsarana any amin'ny fontsy fitazomana azy maninona ny olay tsy fahamarinana no lay kolikoly ataony lay mpanambola mandeha makany amin'ny mpitsara izany de jereo fa tamin'i Jesosy Kristy any marina ve le fitsarana sa tsy marina antanina ny olona hoe inona moa fotan'le olona sy ny rehetrarehetra tsisy miteny any antany platy antany gouverneur platy inona fa ny fotanana inona ny heloka nataony olona io tsy misy ka maninona tonga de gadrana am'izao fotsiny olona de ohatran'izay le hoe mpitsara tsy manao no izy de ohatran'izay ko lay gouverneur tenenina teo hoe mialokaloka homban'ny tsy fandraisana andraikitra sy ny rehetrarehetra fa de hoe tsy tompona andraikitra amin'io satria anareo tsy hitako zay meloka taminy fa de no fatahorana an'le vahoaka fotsiny de lasa miteny zavatra tsy marina tsy mandray andraikitra misy atran'izany eto Madagasikara misy an'izany eto ary ny tena mampalahelo de zao le olona le tena manana marina sy le olona tena atao hoe farahidy ny tena tsy eritreretina hoe anao an'izany heloka izany na le olona tena efa ao anatiny hoe tsy tokony anana zany toetra hoe anao adalany zany zany no iaran'lay fanasaziana zany no iaran'lay lalàna amin'ny ny fitsarana tsy marina misy an'izany eto Madagasikara misy an'izany eto ary asa angamba raha ohatra ka hitanao na eno anao faniry fa tsy lavidavitra an'izay ko enao natao ny cardinal tsarazana tamin'ny afatra nataony fa de tena ozy izy hoe isika Madagasikara isika malagasy eto Madagasikara dia tsy androso mandrakizay ratsy miova ny toe-tsaina inona moa ny tiany pasteur mitenenina am'le mitsangana amin'ny maty le mitsangana amin'ny maty any de zao hoe le hoe le toe-tsaina avy any am'le maty mihitsy zany no mila hovaina mba hitan'le azavana le toe-tsaina le tian'le kolikoly le toe-tsaina tsy mijery afa-tsy ny fitiavatena fa tsy mijery ny tombontsoa an'ny rehetrarehetra le toe-tsaina tia mangalatra le toe-tsaina tsy tia milaza marina le toe-tsaina tsy tia manampy ny hafa fa mitenanao samyrery zay ny tokony hovana zay ny tokony hoe elana ao am'le fahafatesana zany de mandeha makany amin'ny fahavelomana miady are amin'ny cardinal de nyteny mihitsy fa le toe-tsaina zay tena mamotika ny fiainan'ny malagasy am'izao fotoana zao no mila hovaina tanteraka fa tsy androso mihitsy Madagasikara raha izao no mitranga ary izy mbola miteny hoe neniny eto Madagasikara izy ary indrindrindra ny mpitondra de nylazai ny vava hafa fa nitondron'ny molotra hafa ny atao hafa ohatrany hoe mpitary vato bilambava zany mpitondra raha fitenin'ny ny cardinal dia ny hafa ny tenenina fa ny tena atao zavatra hafa ka zay le toe-tsaina zay ny tena mila hovana tanteraka mihitsy ny zany ho an'ny malagasy manomboka any amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny faratapony ary neny pasteur ami de tsy mifakazy am'izay ko fa zany le hoe mitsangana maty zany dia miteny hoe hovay le toe-tsaina ary anao ao anatin'io aiziny io de mila
sa ianao a manova ny toetsainao a hoany amin'ny mazava alovany zany rehetrarehetra zany ary de mifandray mihitsy ny tenin'izy roalahy satria zao izany rehetrarehetra any tsy vita vava fotsiny fa mila fandraisana ndraikitra amin'ny tsirairay manomboka amiko miteny zao mila mandray ndraikitra mandray zay tenin'ny pasteur zay hoe mitsangana amin'ny maty manova ny toetsaina manova ny toe-panamy manova ny toe-po mialany amin'ny fahafatesana mandeha makany amin'ny mazava amin'ny eo amin'ny fiainana ray manontolo eo amin'ny fiarahamonina na ao atokantrano nao fiarahamonina na eto amin'ny firenena nao amin'ny antoko de ohatran'izay ko navoaka ny archevêque zany a ny cardinal Désiré mila amin'ny fanovana toe-tsaina goavana de goavana mihitsy isika fa tsy androso mandrak'izay Madagasikara fa miembotra aza raha noarina tamin'ny fitondrana teo aloha ary zany tsy zany mamorona an'zany fa zany ny zava-misy ary rahan'ny olona mahitsy zany raha tsy teny fotsiny ianao a hoe miembotra sy amin'ny resaka hoe fovan'ny toe-tsaina mandehana ianao amin'iny RNA iny rehefa maraina fa misy lalana efatra ao misy voie efatra de voie anakiroa ampovoany a atao hoe voie rapide ary ny anakiroa any amin'ny sisiny a voie lente zany hoe hoan'ny any amin'ny sisiny a hoan'ny bisikileta de hoan'ny bus de hoan'ny camion de ny ampovoany zany hoan'ny tomobile le mandeha malakilaky a fa mandehana ianao marainao fa tsy misy an'zany eo maninona no le toe-tsaina satria maninona efa ao anatin'le aizina tanteraka le vaoko anatin'le fahantrana lalina de lalina de tsy fantantsoa hoe iaiza no tokony atao eto amin'ity lalina nosy be ty fa le voie rapide lasa fivarotana anana fivarotana legioma amin'ny maraina hatramin'ny fito amin'ny fito mahery eo de hitanao mandeha amin'ny voie rapide iny dafolo na bisikileta na sarety na brouety sy ny rehetrarehetra tsy hoe manakina andren'olo reny na manambany andren'olo reny fa constant no etiko eto hoe mitenao anatin'le aizina tanteraka mihitsiny a ilay vahoaka dia lasa manaonao foana ary tsy fantany zay atao zay no antony etsonindreo ray aman-dreny anakiroa de président ny FFKM président ny FJKM pasteur Ami sy ny cardinal Désiré am'lay fanovana toe-tsaina na mialatsiny am teny an'ity fa natao hoe ao anatin'ny fahantrana aza tokony tsy antra le toe-tsaina zay indrindra fa ity de tena ampatran'le mpitondra mihitsy le toe-tsaina satria maninona ampijaliana amin'ny fidiram-bola ampijaliana amin'ny resaka sakafo ampijaliana amin'ny resaka asa ampijaliana amin'ny resaka asa fivelomana ampijaliana amin'ny resaka zay tena hoe maha olona le moa lamina amin'ny resaka hoe ahafahana mifaneo maneho hevitra aza de lasa ampijaliana le olona de zay mahatonga an'le toe-tsain'le malagasy ohatrany hoe toe-tsainy maty ao anatin'le fahafatesana zany a dia mila reseny zay fahafatesana zay a mba azahoana le fahazavana vaovao mba hijerena ny tena hoe ahoana ny hoaviny ty Madagasikara ty zany rehetrarehetra zany a dia tsy mety raha tsy misy ny fivoan'ny toe-tsaina amin'ny tsika rehetrarehetra manomboka amin'ny ao tokantrano zany a de ny fiarahamonina de eo amin'ny antoko de ny firenena ary manomboka amin'ny tsirairay aloha manao an'izay fa tsy vita hoe indray mandeha zao fotsiny ary mila fahasahina goavana ny manao an'zany fanovana toe-tsaina zany fa tsy vita andresaka am'izao fotsiny ka zay zany no fahitako an'lay tao hoe lahateny afatra avy amin'ny pasteur Ami filohan'ny FJKM sy ny filohan'ny FFKM ary ny afatra noety ny cardinal Tsaraza Désiré zany hoan'ny kristianina rehetra zany io zany tsisy hoe fanavana nizany izy io fa de alefa ny teny de hoan'izay mandray azy zany na hatramin'ny mpitondra fanjakana na hatramin'ny eo amin'ny fanoerana zany ary za zany tena nafinaritra de tiako mihitsy hoe nanaovana iny afatra avy amin'izy mirala iny satria gagagaga ihany nahita an'lay naheno an'lay afatry ny filoha-pirenena hoe atao andiny antena sy bebahana sy andloratena ity
pasika ity de oza hoe ianao ny lehibe indrindreto aloha am'izao fotoana zao de ianao ny lehibe de tsara mihitsy natongavandre ny afatry reny a hoan'ny satria anao malagasy a de ny afatry izy mirahalahy tsy hoe hoan'ny hoe misy avana fa ho amin'ny malagasy rehetra mbola mahatsiaro ny tenany hoe kristianina de tokony andray an'zany avatra any ary samy andiny tena hoe za tokoa ve ao anatin'izany satria ao rahao de mila manova toe-tsaina raha tsy ao a de tuizy fa ny zavatra efa ataonao a efa tsara fa tsy mila manova an'zany raha ohatra ka tsy ao anatin'izany ianao averintsika vakina le afatra pasika iny a deputeram-boasalama satria misy teboka 7 ny tsindrin'ny président ny FFKM pastora Ami Rakondriamahazo ao anatin'ilay izy voalohany anatin'izay de hoe ianao sakaiza manody mody manoroka nefa mamadika toa ny Jodasy Iskariota adalam-bola ka namadika ny tompony tamin'ny sekely 30 mitsangana amin'ny maty. Faharoa, ianao feno hafanam-pody isy toerana toa ny Petera ny kapany sofony Malko mpanompo mpisorona be mitsangana amin'ny maty. Fahatelo, ianao mpitarika be resaka nefa tsy mena mivadika toa ny Petera nanday ny telo ny tompony ny zavatra ny lokalokana hafa nefa ny tena atao hafa mitsangana amin'ny maty. Efatra, ianao mpianatra Kristy nefa toy ireo mpianatra kanosa nitsokana tanjaka na nitsokany tanjaka no nitojo ny mafy mitsangana amin'ny maty. Fadimy, ianao mpitsara tsy samijoro amin'ny fahamarinana manameloka olona hitanao ho tsy meloka manasa tanana ho pirofon'ny fialanandraikitra fenao kanosana toa ny gouvernoura Plato mitsangana amin'ny maty. Enina, ianareo zay maniratsira ny Jesosy Kristy manao azo fiomezana tio ireo nampisatroka tsilo sy ny kapoka ary nandrora azy mitsangana amin'ny maty. Fafito, ianao mpitondra fivavahana mambosy vahoaka hiantsiantso ny homboy noho ny fialonana mitsangana amin'ny maty. Favalo, ianareo vahoaka vokisa manam-pahefana lainga hasesika mon'olona marina de roboka tsy ampisainana asaina mifidy de jolany fidina tio ireo vahoaka tao Jerosalema fa izay mitsangana amin'ny maty. Fasivy, ianareo vahoaka mpivadibadika anio miantso hoe hosana avy eo miantso hoe homboy mitsangana amin'ny maty. Fafolo, ianareo diso finoana tio ireo vehivavy ny azakazaka maraina hoe ny amin'ny fasana nefa tsy nahita afa-tsy fasana foana mitsangana amin'ny maty. Fa 12, ianareo lehilahy resim-bavy ka nahatonga ny vehivavy lasa mpitory voalohany ny filazantsara nylay nitsangako velona. Ianareo lehilahy nitorian'ny vehivavy ny filazantsara nefa tsy nino mitsangana amin'ny maty. 12, ianareo zay toy ireo miaramila romanina no fahanam-bola nanaovana kolikoly de lasa napielainga mitsangana amin'ny maty. Ianao zay efa nandre sy namerimerina ny teny Kristy nefa mahafosy besaina tsy mety mino tio ireo mpianatra fa izay mitsangana amin'ny maty. Ary farany fa 17 anatin'ilay teboka tsondrina de hoe ianao taranaka Tomasy be fisalasalana tsy mety mahatakatra fa sambatra zay tsy nahita nefa mino mitsangana amin'ny maty. De faranany pasteur mola izy ao anatin'le eny mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy de ho pasika vaovao atsika ny pasika 13 nde hoe no tsika vetivety monja ny afatra ndray sombokafatra nentin'ny cardinal Désiré Tsarazana de amarana kely azy satria misy afatra mafonja tamin'ireo 17 reo makato amin'ny deputeram-boasalama de vadika aloha hevitra hafa ndray tsika zany fa enotsika vetivety aloha zany lay afatra mafonja nentin'ny cardinal Désiré Tsarazana. Tsy manozana sanatry ny vava fa milaza ny zava-misy tsy androsy mihitsy isika raha tsy miova ny toetsena baranahy ny fitsaram-belatsisy afa ny zavatra tenenina afa ny zavatra atao ny vola no mibaiko ny rehetra ary mazava ho azy efa mankalery no teny azy fa tsy maintsy tenenina ihany ny fisian'ny kolikoly amin'ny ambara tonga nasa amin'ny sehatra maro samy hafa
vitantsika no mampandroso aingana ity firenentsika ity raha miaraka amin'ny Jesosy Kristy nitsangako velona isika handroso malaky ihany koa isika raha tsara tantana ny zava-misy eto amintsika. Ataontsika famotinana angamba le izy deputeram-boasalama satria tsy mifanalavitra mihitsy amin'ny zavatra nambarany ny filohan'ny FFKM teo, ny zavatra nambarany cardinal Désiré Tsarazana, mandrosontsika raha miova ny toe-tsaina, mahapotika antsika ny kolikoly, tena raha tena tsara tatana ihany keo ny firenena. Misy afatra ao filozofika be daholo izy de namaky an'le teboka 14 teo koa mbola misy afatra filozofika be mihitsy le izy zay tena iaina ny firenena, iakinan-dohan'ny firenena mihitsy amin'izao fotoana zao amitana azy amin'ny deputeram-boasalama araka ny fomba fijerina azy. Ia tsy fampiresaka izy roa lahy reny ary fa samy manana ny atao hoe fitandremana misy azy, ndray aty Antananarivo, ndray any Toamasina, fa mahita an'le fangirifiriny vaoaka malagasy amin'izao fotoana zao, mahita an'le fahoriana lalina de lalina iaina malagasy amin'izao fotoana zao dia tonga ho azy ny afatra ary adidiny fandraisana an'izany fa andraikitra zany ary mifametrahana ny toerana amin'ny maray aman-dreny lehibe any izy mirahalahy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka raha lay afatra izy roalahy izy mirahalahy atao zany dia voalohany indrindra zany tena zavatra tena goavana de goavana dia miao amin'le resaka fiovan'ny toe-tsaina, zany hoe ilay toe-tsaina, le saina mibaiko anaovana an'le zavatra mihitsy le fampantroana firenena mihitsy zany no mila ovaina satria io le toe-tsaina io no ahafahana mandrindra ny fanatanterahana ny zavatra rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Kanefa le toe-tsaina amin'izao fotoana zao dia tsy manana afa-tsy toe-tsaina manao hoe izafo ny fantatro fa tsy malala an'izany hoe toe-tsaina hoe isika araky ny fitenenina hoe raha manao manatra amin'ny teny frantsay moa zany raha manao conjugaison ny mpitondra amin'izao fotoana zao zany dia tsy mba mijery hoe nous le peuple malagasy fa je zay zany nataon'ny mpitondra amin'izao fotoana zao ary zay le manao je zay ny tena kianina izy mirahalahy mpitondra fiangonana zay voentsika atao ny afatra amin'izao fotoana zao. Ary raha lay afatra 14 ny tenen'ny faniry tao ny tena zava-dehibe ary tena tonga de mifandraisan'izy loha de voalohany le afatra voalohany amin'ny resaka volo aloha 30 tena an'iny ny pasteur ami ny teny koa pasteur iendray archevêque Tsarazana amin'ny resaka fitiavam-bola amin'ny resaka kolikoly vola daholo ny fototry ny fahotana reo de reny zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao, tsy teniteny fatany fotsiny reny olona fa amin'ny fahitany ny zava-misy amin'izao fotoana zao de zany no misy. Ary izany tsy ahita izany tsy alala fa tamin'ny 2008 tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana zany taizany lara Madagasikara tamin'ny resaka kolikoly ary amin'izao fotoana zao izy aiza apetraka aminareo zany fijerenana zany mba tsy tenenina hoe io fa tsy zay tenenina foana koa fa mba anjarinareo mba mijery hoe tena marina ny teneninao miara-monina satria de tena miembotra de miembotra tokoa Madagasikara resaka fidinina amin'ny kolikoly apetraka aminareo zany fa raha fametrany toerana misy amin'ny Madagasikara tamin'ny kolikoly tamin'ny 2008-2009 tondran'ny filoha Marc Ravalomanana sy amin'izao de tena mifanalavitra raha laharan'ny Madagasikara misaka kolikoly. Napetraka koa amin'ny resaka le afatra fahavalo amin'ny resaka fifidianana ny anafatra an'izay koa i cardinal hoe fifidianana ny safidin'ny olona amin'ny resaka vola kely ary efa misy mandeha amin'izao fotoana zao any amin'ny fiarahamonina any any amin'ny piasa any amin'ny piasam-panjakana any ny fividianana fanasana atido fifidianana ny olona amin'ny alalan'ny vola sy amin'ny alalan'ny moto kely sy amin'ny alalan'ny bisikileta ny
vato safidin'ny olona amin'ny fifidianana ho avy eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena efa misy zany zay koa anisan'ny afatra atao zany hoe ilay safidinao zany oka tsy hovidiana amin'ny vola kely amin'ny resaka fifidianana manaraka dia le hoe enao mpitarika be resak'io izy moa tsy ahita fa inona ny zavatra tsy nitranga tamin'ny 2009 hatramin'ny 2013 fa tetana hoe isan'zany filohan-teteza mita nandany soniany zany tsy nantanteraka ny soniany zany afa ny vava-tenenina eo masom-bahoaka hoe ataotsika ny resaka co-présidence kanefa nilavony zany soniavina tany Maputo ny ranana anao soni tonga te Madagasikara tsy tanterahana zany hoe be loatra ny resaka atao sy ny rehetrarehetra nefa fa natanterahana zany tsy mandeha am'izay izy raha ny fiainatsika am'izao fotoana zao inona tsy atao eto omena ordinateur asaka mifokotany omena 250 000 ariary ny karaha mambandrindry aizy izy zao tany ray ny tany ray hectara ho an'ny ny olone aizy izy zao 50 000 logement 50 000 logement nefa to 300 vita sa 1000 sa 5 000 tsy tafiditra n'zany akory aiza ny lalam-pirenena fa 13 atao fa tsy miala raha vao tsy atao io aiza nefa fahoriny ny betroka am'izao fotoana zao miala ry amovo be mandrapatonga ty iosy de ny loza tsy loza ny fanafiandalo tsy fanafiandalo ona ny fanamboarana ny lalana ikongo fanadina fanamboarana lalana tsyromandidy makamy mainty rano fanamboarana ny lala moramanga nosy be anala fanamboarana ny lalana tia iny hoe andapa de ivoaka tia be alalana aizy zany aiza ho aiza le resaka izay le teneniny pasteur hoe mpitarika be resaka fa tenina tsisy ninona vita mpitarika be tsisy na vita inona fa manan-dalitra mivoaka fotsiny famafazana lainga famitana ny vahoaka ary atao hoe fandrebirebena ny saim-bahoaka fotsiny amin'ny lainga tsara lahatra rehefa nyteneniny hoe afa teneniny ny ACV atao ny cardinal atao hoe afa ny teneniny vava kanefa zavatra atao hafa ary ny tena zavatra tena zava-doza dia reto fampiasana fitaovam-panjakana reto ary teneniny tamin'ny afatra faharoa-ambin'ny folo hoe hoaninareo miaramila voafidim-bolo tena mahakakany am'izao fotoana zao de zany tokoa na zava-misy ary raha fahitanany fampiasana miaramila am'izao fotoana zao na dia tafiditra am'lay miaramila tsy samy teny marina satria voafidy vola hoe aza tenenao marina fantsangana tamaty Jesosy Kristy no de ataovy hoe natory izahay dia lasa nisy nangalary ny mpianatra tao ny fatiny de nitabatambazan'lay mpitondra fanjakana vola lay miaramila mpiambina de miaramila eto amitsika am'izao fotoana zao mialatsiny miaramila efa nisotro ronono tenako ary mijanona mazoky be zay fa ny zava-misy am'izao fotoana zao dia lay raha reny zavatra nitranga rehetrarehetra ka ny any an'ny antokotinina teny amin'ny hetsika ataon'ireny de hita mihitsiny fa de fa ao anatin'lay hoe miaramila omena baiko tsy manjary na miaramila voavidy ao anatin'lay indaminité kely zay no hitanao manateraka ny mihira kely raha tsy teny fotsiny hoe ny zavatra ny ainy natao asambaina dia tenenina hoe tsy mahazo manao fietsehana kalamanjana tsisy nanao fietsehana kalamanjana nefa le filohan'ny repoblika teo aloha Marc Ravalomanina nandeha ho any manjakatra ina mihitsy ny sakanany zay indrindra fa tsisy hoe andeha ho any izy ka amory olona fa andeha ohatran'ny olona rehetra manana zo ohatran'ny olona rehetra manana zo etsehana manana zo andeha amin'ny RN2 manana zo zay tiany atao afa-tsy ny hoe manotoana ny ordre public fotsiny raha zay ny eritreretinareo azy fa de ny sakana fotsy zao de avy lay force de défense de sécurité de hoe tsy mahazo mandeha makany nefa le olona andeha hijeritsena mety andeha hividy vary menany izy andeha inona ny zavatra mety mahavokatra mahafany manjakandrina hividy an'zany izy hoentina mivady am'zany fa de sakanana fotsiny hoe tsy mahazo mandeha raha hoe amory vahoaka any izy de zay zavatra avy fa andeha de tsy avela andeha etsena de tsy andeha de zany inona ny zavatra any de miaramila ny zandary
nitafika ny zandary ary ny polisy mavita manakana zany hoe tafiditra ao anatin'lay baiko mena ary reny olona nano an'ireny mission reny dia tsy maintsy nazo indemnité zany hoe mahazo an'le indemnité kely mahazo an'le vola ary miala tsiny an'le fitenenana mieritreritra an'le carrière de lasa mi-exécuter bêtement manatanteraka fa hoany fotsiny anjambana fotsiny anjambany fotsiny ny baiko mena manatanteraka anjambany ny baiko mena mba hijirena an'lay carrière satria raha vao manao ny zavatra ao anatin'ny rariny sy ao anatin'ny famarinina de matahotra sao voaroka hiala am'lay asa tao na afindra toerana de lasa manateraka an'le baiko anjambany fotsiny zany le afatra le tian'izy mindrala apetraka hoe zany zavatra zany no mikiky ny fiarahamonina malagasy ary mila fanovana toetsaina anisan'ny fotsiny rehefatra nytenenkireo fa izy rehetrarehetra teo de araky niteniko tamy voalohany hoe avy ao anatin'ny baiboly misy ny angalana ny fiainanjanak'olombelona ray manontolo rehefatry reo fotsiny tany saiko satria reo mitako hoe mahatena atao hoe mafehan'zay tenin'izy mindrala zay corruption vola ny fampiasana ny fitaovam-panjakana tafika malagasy amy resaka fitiavam-bola ny fifidianana ny safidin'ny olona fifidianana ny olona amy safidina amin'ny fifidianana ary ny atao hoe fitenenana ny arak'le fiteniny malagasy hoe kapakapa vorombe sy mba tsy mijery tena vao manenitra olona faly miteny olona fotsiny fa tsy jerena aloha le zavatra ataoko ary rehefa manao zavatra dia jerena hoe inona ny ataoko dia inkoa ny tenena amin'ny olona hoe zay ataoko ataonareo fa tsy hoe miteny fotsiny nefa ny zavatra ataonao hafa zay angamba atao azoko hoe amezana tsotsotra nylay tenin'izy izy mindrala atao raha aman-dreny am-panahy amin'ny afatra amy malagasy am'izao pasika zao zany hoe mela am'le aizina mela am'lay fahafatesana de sahy mijery mazava metina anavotana an'ty fireneny tya raha izay nitofehany mela am'le aizina sahy miala amin'ny aizina misy atsy madagasikara am'izao fotoana zao misy atsika avoaka am'izao fotoana zao dia mandeha makany amy mazava mba hitondra ilay fiainam-baovao amin'ny ao anatin'ny fahazavana zany miala am'izay aizina izay ya hiditra aloha hevitra afitsika deputera Amboasalama resaka fifidianana ihany kolokolo sisisa nisy fotoana ny pasteur Zaka ihany koa pasteur Zaka zay anivon'ny fiangonana FJKM nitondra afatra mafimafy tatoato mafimafy daholo ny afatra ny ray aman-dreny-piangonana indrindrindra ho an'ny fiainana firenena ary tsy mitsitsy fitenenana mihitsy ny ray aman-dreny-piangonana na ilainy zany satria mila hitsy ny zava-misy eto amin'ny firenena ny afatra ny pasteur Zaka de hoe lafo ny sandan'ny alabato donc mila ijoroany rehetra zany ka isoroana an'izay mihitsy tsy mitsahatra manentany fontsika deputera Amboasalama zay mihitsy no makiko an'ity karazana tety andro ho an'ny resaka lisy mpifidianana ity satria andro moa fa 20 omaly fa 10 volana aprily ka omaly zany ny arretage provisoire ny liste électorale zany fampitsarana vonjimaika zany ny lisy mpifidianana dia manomboka androany ka hatramin'ny 20 volana aprily zany zany hoe misy eninandro eo zany dia transmission et dépôt des listes ozy izy au niveau des fokotany zany fametrahana n'ireny liste zany zany eny anivon'ny fokotany de manomboka fa 17 volana aprily am'izay ka hatramin'ny 9 volana Mai zany 20 andro eo de vérification au niveau des fokotany par les citoyens dépôt izy de réclamation et correction éventuelle zany hoe azontsika tsy dela eny anivon'ny fokotany zany lay listre zany farana vomaika iny de afaka hitondrantsika fanamariana fanitsiana ihany koa raha misy ny ilainy fa manomboka ny 7 volana Mai ka hatramin'ny 1 volana Mai 10 andro indray zany dia transmission ny réclamation zay nataontsika indray zany makany amin'ny CEC
zany hoe lay commission électorale eo anivon'ny commune zany a makany am CED le commission électorale district zany hoe tsika zany reny réclamation tsika reny rehefa avy eo a dia hoentina ny MCC makany amin'ny district zany fomba fiasan'lay rafitry ny seny moa zany resahantsika zany dia ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faharaiky amby telopolo ny volana me 10 andro ndray io de traitement lay a réclamation zany hoe fikarakarana aniny fitaraina aniny zany de any am faindohan'ny volana jona ka hatramin'ny fahasivy volana jona misy 6 andro impression liste sy acheminement izy izy a makany am CED ny district de any am fahafolo jona 13 arrêtage définitif ary clôture ny registre national électoral ninina ny hoentiny zay a karazana tety andro zay mombamomba ny lisy mpifidianana mba ho fatatsika manko satria ny zavatra mila resahana amitsika de zao ny teto amin'ny miara-manonja ny atokotiky Madagasikara de tsy niantso zavatra hafa akoatrany hoe fifidianana hiatrika fifidianana vonona hiatrika fifidianana tsy nitady zavatra hafa tsy nieritreritra zavatra hafa tsy nanome donna hafa na directive hafa fa fifidianana ary mbola napetraka mazava tsara zany tam'izay nalehan'ny filoha Marc Ravalomanina nataony birao politika sy ny solombavambaoaka niaraka satria misy ny birao politika ao ihany koa ny solombavambaoaka anatin'izany birao politika izany nataon'ireo rafitry ny atokotiky Madagasikara rehetra ny amin'ny hoe fahavononana hiatrika fifidianana ary raha misy antoko am'izao fotoan'izao manao fanentanana dia ny atokotiky Madagasikara za mino fa mbola manakambara am'izay resaka tontolon'ny lisy mpifidianana zay deputé Ramboasalama satria isika moa de mikendry mandrakariva hoe tokony ho voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ny olo-pirenena ary tena misy fomba fiteny zay hoe nataon'ny deputé Rabekijany hoe fifidianana fanavotam-pirenena ty noho zany tsy mahazo manao fahadisoana tsaroko tsara ihany koa ny tenin'ny député Ramboasalama tany Manjakandrinany am'le hoe aseho amin'ny zavatra atao rehetra ny endriky ny fahasahina manomboka amin'ny fahasahina zay hanara-maso lisy mpifidianana député Ramboasalama io moa araky ny teny hoe raha mbola miakatra eto amin'ny plateau etsika isaky ny talata manao ty fandarina miara-manonjy ty dia tsy maintsy anetana ny vahoaka malagasy foana indrindraindrindra ny atao amin'ny boribory-tany faefatra momba ny fidirana anatin'ny listy mifidy ao anatin'ity refonte total ty zany ny antony matsy dia zava-dehibe ho atsika atao amin'ny antokotiako Madagasikara ity taona 13 sy 14 tia dia taona ny fifidianana zany ary isinony atao hoe fahagagana araky ny tenin'ny fanarana ny tenin'ny mpitondra anakiroa teo hoe miala am'le aizina andeo any am'le fahazavana ametrahana an'lay atao hoe fanarenana ny firenena fanavotana an'lay firenena zay hiandrandratsika ato amin'ny atokotiky Madagasikara nombany fitarihan'ny filoha Marc Ravalomanana ka marina tokoa fa vita omaly ny atao hoe famarana na vonjomaika ny listy mifidy tsy eo iny de mijanona eo teneneto zany fa zao tsika vo tena hoe ao anatin'ny tena fanarahana li zany tena fijerena akaiky isam-batan'olona ary isa-tokantrano sy eo amin'ny fiarahamonina izany lisitra zany ho avy eny amitsika zany a ny lisitra isaky ny fokotany ary adiditsika eny amin'ny fokotany no mitaky ny fametrahana zany a lisitra zany a ho hitan'ny olona azon'ny olona ho jerena eo ivelany eo afisena zany fa tsy hitendray ny lehibe amin'ny fokotany hoe tsy aseho ty fa sao de vitin'ny olona asan'ny sefo fokotany zany a mampiseho an'io eo ivelany eo a manao ny afisazy na firipazy de miandry an'io eo isan'andro mandra-pahatonga an'izay fotoana ahafahana mijery an'zay lisay zany hoe manomboka ny 17 avril zao zany a mandra-pahatonga ny 6 mai de eo izy tsika menakavy zany manomboka antitry miteny zao mijery aho hoe io eny Ramboasalama Emilien ao io eny ny vadiny ao io eny ny zanany miara-mipetraka amin'ny ato ao zay olona tokony hifidy
de eo koa de afaka mijery hoe ny ety amin'ny fokotanina ety aizay nentozety io izy vao aizy dadatozefa io izy vao fa raha tsy ao nefa misoratra ao de zay le réclamation le mila tenena tonga de eo hoe ianina tsy amin'ny trano zao a tsy ao fa maninona izy ny tsy ao zay lana fahasahina amy teny an'izay ary izay lay tsy fahatongavanao fahasahinao amy teny an'izay dia efa mety hiteraka zava-doza ho an'ny firenena satria taddio fa anaran'olona nentina hifidy ary ny fifidianan'iny a dia vato anankiray ka hitrereto hoe raha misy olona maromaro ny tsy ao nefa mipetraka ao an-tanàna de makaiza lay ho avy le firenena de eo koa anao zany de fa tonga de fa miteny hoe aa tsy ato a ny havanay nefa mipetraka atsy izy de ao de tonga de hoetiny miaraka amin'ny karapanondro tsy andrasana akory hoe mandehananareo fa raisina mihitsy ny andraikito ilaina fahasahina amy teny an'izany o am'izay fokotany reto olo reto tsy tafiditra ao nefa ato amin'ny fokotany eo de tonga de soratany eo ao anatin'ny réclamation ao tonga de soratanao a misy taratasy miandraikitra omena azy a rehefa manao an'izany izy a omeny ny sefim-pokotany ao de jerena ihany ko ny olona sao de misy hoe olona efa maty efa navadika indroa mbola misoratra ndraiky io zany mila jerena dolo fahamailona amy fahamailona satria tadio tsara fa zany no atao hoe doublon raha misy an'izany zavatra zany dia efa maniny sasany ny karatra any ambadika any a atao mitovy amin'iny a anaran'iny a de any afaraparany efa ididy any birao fandatsaham-bato amin'ny andro andatsahana ny vato andro fifidianana zay vao alefa le olona mena le vola kely de inde zay ka mila jerena koa zany zany zavatra zay de mila jerena ihany ko sao de diso ny anarana ohatrany hoe za zao ramboa salama de fa naninjareo disona rabo salama nefa nkaratro ramboa salama asorona ny emma de rabo de mboa tsy le asorona le a de rabo salama nefa am'le trano ihany diso tsy mitovy ny karapanondro sy ny any ino nataonare amy kara-pifidianana diso zany mila jerena dolo zany de mila jerena ihany ko any ny milarany karapanondro so tsy fanaraka amin'ny karapanondronao ny misoratra ao fa diso daholo zany aretindreo hoe aa tsy mifanaraka ty diso ary efa pakadin'ireo zany ka eo zany a mila jerena tsara de ohatran'izay ko hoe ny anaranao a raha voasoratra ao zany nanao tokony eo amin'io fokotany io ianao no andatsabato no hifidy rehefa tonga zany a fa tsy hoe eo amin'ny fokotaninao a eo a sonerana troisie anao no mifidy no misoratra de any ampefoloambody rano eo no asainy mifidy zavatra tsy ho fantatra ao mandrak'izay zany a ianao tsy olona mpaminanina mpanao mazika ahafantatra hoe ary misy an'zao na ary misy an'zao zany mila jerena dolo zany rehetrarehetra zany de mila jerena ihany koa ny fametrahana zay réclamation zay a ary tena hoe io marina le izy anraisinao de mena taratasy eo aloatra eo aloha zany ny atsika am'izao fotoana zao ary tsy maintsy atao ary tsy maintsy fahasahina tadio a fa arakaraky ny tsy anaovanao an'izay a vao maika mapotika anty fireneny ty ary ny fanaovanao an'izay de mila lay fanovana toetsaina teneniny izy ndrala atao a de pasteur amia sy ny cardinal atao fa raha tsy miova ny toetsaina fahasahina sahiteny marina ilazany zany rehetrarehetra tsy mety zany a dia tsy ova mihitsy ty madagasikary ty ary ny entina araky ny tenen'ny président Marc Ravalomanana manana hoe na hoelana hoainana tsy maintsy hifidy itsika ary ny anavotantsika anty fireneny ty de any alala fifidianana zay dia mila an'izay fahasahina mijery ny zavatra marina zay a amin'ny listiny fidy a isika fa tsy hipetrapetraka mandrimandry manana aretina tadio fa reny afatra nomeny izy mindrala reny a cardinal sy ny pasteur ami reny tsy nataotao am'izao fotsiny raisiny reny a de iainana
de avy eo averina any amin'ny fiarahamonina misy atsika isika zany no azavana ndeha manaparitaka anyreny any amin'ny fiarahamonina ka zay zavatra ihany tiako tenenina amty resaka lisitry mifidy ty itsika dia metraka ny tena hoe fanarenana anty firenena ty fanavotam-pirenena amin'ny fifidianana fa tsy andeha fahatany araky ny hevitrevitry ny sasany hoe meritreritra teteza mitany ambadika any tsy mila zany tsika fa ny atsika de fifidianana madio amty 2023 tya dia fametrana zay hitatsika ataonao tiako Madagasikara anavitra nyty firenena ty dia fametrana kara demokratika ny filomarika valomanana anavitra nyty firenena ty mba elana am'lay fahafatesana tyren'ny pasteur any elana am'izao aizina tena mandrakotra ny Madagasikara zao mba isian'lay atao hoe fiovana tanteraka fandrosoana tanteraka araky ny teniny cardinal Désiré Tsarazana. Ny jeune team moa zany tamin'ny fanalerana teo Dr Mbosalama dia niodina teny amin'ny boribory tamin'ny fahadimy teny ny ekipan'ry izy moa zany Frédéric pitarika ny jeune team boribory tamin'ny fahadimy nahitana an'ry Fanira Coutson Zolion pitarika amin'ny boribory tamin'ny faefatra ho an'ny jeune team boribory tamin'ny fahatelo ry Fanira Coutson ry Solofo an'ny Manjakandrina misy karazana ekipa maro be mihitsy nandeha teny amin'ny boribory tamin'ny fahadimy teny efa maro be le fitetezana boribory tany ataon'izy ireo efa tonga tany Indripamaky efa tany Kazobe tamin'ny Manjakandrina ary mitety toerana samy hafa izy ireo zany ny tany Toliara ihany koa dia manao zay fanentanana zay ny tany Fianaratsoa de tena nahandro mipasikara de mbola nidina nanao fanentanana zareo tahaka an'izay ihany koa ny tany Tomasina hatrany Vavatenina nisy fanentanana ao anatin'ny lisy-pifidianana sy aty Ambatondrazaka parafaravola ho an'izay mare antsika rehetra taty Tsoromandity taty ihany koa de mandeha zany presque manerana Madagasikara zany miasa le rafitrin'ilay antokotiko Madagasikara ary zay le tiantsika tenenina hoe lay rafi-pisainana ifampitaizana ao anatin'ny antokotima zany ao anatin'izay hoe direktiva zay de tena voaray mihitsiny voaray an'le mpikatroka ary mbola ankahirazana atsika satria ny dingana voalohany de hoe mila misoratra anarina ao anaty lisy-pifidianana zay ihany aloha zany ny dingana voalohany tadiavintsika de rehefa tonga am'le fotoana zany ohatran'izao le fanamarinana ny anarantsika mba tsy ho hisy diso satria tena zava-doza tokoa le fahadisoana iny so de zay no averin'ny zoatsika dia mbola hoentanina hatrantsika zany de resao fianakaviantsika rehetrarehetra ataova ohatra le système an'le namana any an-dafo mifampiresaka tamiko zay ny amin'ny hoe zahay aty amin'ny firenena arabo aty kanefa zay mahatsapa ny tena mijaly le malagasy havana piray-tandrazana zay miresaka aminay isan'andranandro Madagasikara eo de ny ataonay dia rehefa misy temps de pause kely zay na repos kely zay de miantso mihitsy amin'ny Madagasikara naiza teona mba misy appel folo mahery ihany vitandrareo zany ny olona anankiray ny efa soratra anarana venareo raha tsy mbola soratra andana makany fokotany amariny ianao zay zany mba hoe aporo nefa goavambe vitan'le malagasy any ampitan-dranomasina de mety le izy raha ohatra hoe eto ihany tsika de afaka miantso ny fianakaviana atsony any Vondrozo atsony any Kandreo atsony any Midongy atsony any Nosy-Beanala atsony avatsika mety any Tanambomanampotsiny any Marilambo na ny Fotsialanana zany asoany Ranovongo zany atsony any Ambanja sy ny rehetrarehetra any tany io efa nisoratra anarana ve ianareo raha mbola misalasala tsy nisoratra dia aprisio ho any fokotany faran'izay malaky satria tena ano fifidianana fanavotam-pirenena tsika tena marana tsika Dr Mbosalama Emilien matevina be ny afatra menao teo na ny adevitra mikasika ny fanio-kevitry ny ray aman-dreny-mpiangonana amin'ny rahalahy na itya fametrapetrahana tetiandro ho an'ny lisy-pifidianana tsy mbola tetiandro mpifidianana ty fa tetiandro ny lisy-pifidianana dia ny famarana anazy arangamba Dr Mbosalama sy zay hoe fanindrinana zay tena tokony ho tsindrina zay satria tena miazakazaka le raha satria efa volana aprily tsika am'izao fotoan'izao satria 5 volana de ametra-pialana io filohan'ny repoblika io 5 volana raha ohatra io candidat de 5 volana io sisa de mametra-pialana zany avrily tsika zao mai juin juillet ou septembre 9 septembre io zany tsy maintsy mametra-pialana zao moa tsika 12 aprily dia 7 volana de efa hanatanteraka fifidianana filohan'ny repoblika itsika miazakazaka be io fotoana io dikan'izany tena mila miazakazaka amin'ny fanarak'izay ihany koa ny fomba fiasantsika efa nambarako matetitetika aho fa ilaina amin'ny mahafana fo fa ilaina nefa amin'ny mahafana fo sady miasa-pisainana
de atambatsika zany ny hafanampo sy ny asa ampisaina deputeram-boasalama. Antoko manana maizy azy ny antoko tiako Madagasikara ary antoko matanjaka sy miaina faniry ary mahatoko matanjaka zany a dia manana ny atao hoe fitsipika anatiny sy fitsipika fifivezan'ny mpikambana ao anatin'ny antoko zany. Matoa tanteraka daholo zany atao hoe andraikity ny jeune team tany amindreo distrika manodidina ny Antananarivo renivohitra na teto Antananarivo renivohitra sy tany amin'ny distrika mandrafitra Analamanga zany a de tsy inona fa no lay fanatanterahana antsakany sy andavany ary ampisainana ny fitsipika ny feny antoko na ny discipline du parti. Raha tsy nanatanteraka an'izany discipline zany any reo jeune-ndreo zay tena manana ny andraiky ngeza be eto amin'ny antoko a tsy ho vita zany fanentanana amin'ny resaka fanoratana anarana ao anatin'ny listy mifidy zany. Ka tiako tenenina zany de hoe toromarika rehetrarehetra zay omena ao anatin'ity manodidina ty fifidianana ity manomboka aty amin'ny lista zany a ny fanaovana réclamation zany a ny fijerenany anarana ao anatin'ny lista eny amin'ny fokotany zany a dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe fanatanterahana ny discipline parti. Matetika maty io discipline io a ary mialatsiny a miteny an'le izy fa everiny ny sasany hoe mandeha ho azy am'izao fotsiny ary raisiny sasany amy tsy izy fa raisiny sasany ohatrany hoe fankahalana na hoe fanerena ny zavatra tsy ho vita fa ny discipline zany tadio tsara fa ny discipline ho an'ny olona ao anatin'ny fiarahamonina de atao hoe misy atao hoe discipline individuelle aloha de discipline ho anà de avy eo ny atao hoe misy discipline collective discipline erany rehetrarehetra ho an'le fiarahamonina ka zay zavatra zay zany tsy maintsy mipetraka tsara totsika atao amin'ny antoko mba ahafahana manatanteraka tsara ny toromarika zay omeny ny filompitarika ary lay discipline zany a de tsy tokony atao hoe resaka fanerenana hoe tehiteny am'izao fotsiny fa tsy maintsy manomboka aminao aloha manatanteraka an'lay discipline dia inona no entinao velarinao ny mitoko ka ny avitanany zavatra rehetrarehetra ary amberiko tenaingy foany ty dia rehefa vitanao manatanteraka tsakany sy andavany atao hoe inona ny atao hoe discipline fanatanterahana io de efa vita zay ny atsasany dia miambiny avy eo manaraka ho azy ka eto a zany de miteny amitsika rehetrarehetra hoe mampatanjaka ny antoko tiako Madagasikara de io resaka discipline io a de atokony anatanteraka an'izay a atsaka sy andavany amin'ny andraikitra rehetra omeny amin'ny iraka rehetra omeny azy ao anatin'ny fanatanterahana ny discipline ny olona rehetra ato amin'ny antoko zany raha ohatra ka tiana andeha am'izany atao hoe fifidianana fanarenam-pirenena fanavotam-pirenena atao hoe fandresenany zao aizina misy a Madagasikara zao ty firenentsika tya dia tsy maintsy am'izay zany izany discipline zany a dia mitaky araky ny teniny tenaingy foana zay tenen'ny cardinal sy pasteur atao a fanovana toetsaina fanatanterahana zany fa tsy toetsaina gaboraraka na toetsaina mandeha ho azy na araky ny tenin'ny pasteur ami toetsaina manao jodasy toetsaina manaratsy ny hafa toetsaina tsy fitiava-tanindrazana fa toetsaina tafiditra anatin'le hoe ny soany rehetrarehetra nyjereko a fa tsy mijery ho ana manokana de zay lay atao hoe fanovanany toetsaina zay zany ny tena takina amitsika rehetrarehetra amy zavatra rehetrarehetra atao a mba ahafahana manavitra ny fireneny ty fanovana toetsaina tokony atao a mba ahafaha manatanteraka atsaka sandavany ny discipline ny antoko mba ahafahana mametraka ny filomarika ravalomanana eo amin'ny toeram-boninahitra misy azy de ny tatana ny tany sy ny fanjakana amin'ny alalan'ny fanoana anazy a amin'ny alalan'ny
fifidianana zany ka zay zavatra zay zany tiako apetraka hoe toetsaina mila ovana tanteraka mihitsy na mba hahafahana manatanteraka antsakany sandavany a ny disiplinina ato amin'ny antoko a disiplinina amin'ny fiainana disiplinina amin'ny tenanao a sy ny fanatanterahana ny toromarika entina anatanteraka izany hiraka zany zay angamba ny faniry no tiako atsipo amin'ny mpanaraka ny fandarana am'izao fotoana zao fa dia mirary koa raha mirary mba tain'andriamanitra isika dia omeny ndray ny fahasalamana de atratrany amin'ny herinandroany mba ahafahana miresaka amin'ny mitondra loha hevitra vaovao a zay tsy miala amin'ny fiainana andavanandro a sy ny resaka fifidianana ihany resaka lisy-pifidianana satria tena mafy loatra mahazo amin'ny malagasy am'izao fotoana zao ka tsy hiala am'izay loha hevitra zay tsika dia manao veloma mandram-piona anareo ary veloma madinidinika masina fatipatenana de amin'ny manaraka indray iny ary de mametraka ny fisaorana ho an'ny deputera Mbosalama Emily antsika niaraka tamitsika tamity tapany maraina aty tena goavana ny fanehoan-kevitra ny entin'ny deputera Mbosalama Emily teo fa amin'ny manaraka tsika de resaka ihany satria manahirana le lalana ihany keo Antananarivo renivohitra ary victime le boribory tany faefatra de ho ataontsika amin'ny manaraka zay resaka amin'ny deputera Mbosalama satria nanaitra teto deputera Mbosalama Emily nanaitra lay lalana teny amin'ny trano 5 de iny izy iny nieno le fanjakana satria mafy be le fanairana isan'andro san'andro nataony deputera Mbosalama ka angamba ho resahantsika indray mba ho taitairina indray ty lalana ty ilany vato aty amin'ny lamba meny ty efa ny teny matetitetika an'io deputera Mbosalama tena tsy mety hafadrano le lalana tompoko tena grave mihitsy le lalana tena mampalahelo le vahoaka fa tena ao anatin'le loto a misy lalana tsy ara-pahasalamana li satria feno rano le lalana de akoatry ny lalana aty amin'ny fahasakarana rehetrarehetra ety zany de fa saika nampidirina atao anatin'le fandaram-potoanandro moa zany fa ho resahana sy deputera Mbosalama amin'ny herinay androany ndray zay a lalana ho an'ny boribory tany faefatra zay satria tena victime le boribory tany faefatra zany zay amin'ny akabe fa tenentsika foana ny amin'ny hoe tsy misy mpitarika be da be zany fa ndre Matomarika Ravalomanina ihany ny mpitarika ny antokotiko Madagasikara miainga avy any amin'ny président Marika Ravalomanina ny toromarika samihafa andaminantsika ny raharaha de makany amin'ny birao politika zay misy olo maboaka misy olo tsotra ao anatiny no mitsinjara izany de makany amin'ny faritra makany amin'ny distrika commune sy mifokotimo de miely makany amin'ny ratsana vehivavy sy ny tanora zay le fomba fiasantsika ary zay le mampatanjaka lay antoko tiako Madagasikara zany eo anivon'ny vondrona parlementaire de ray ihany mpitarika député fetra raha Lamozafimbololona tiako mampiatsaha am'izay zany mba fantatsika le izy hoe inona moa misy fomba fitenenana zay objectif iray andrasa aloha mpitarika iray objectif iray ekipa anankiray zay le izy zany ka mba hahafahantsika manatratra an'le tanjona zany de zay ohatr'izay misy le lalanjotra andehanantsika zany ao anatin'izay efa eto akaiky keto iada misy zavatra ho resahana iada rehefa avy eo fa aloha vakiako ty afatra voaraintsika ty salama faniry mangataka kokoa ny zahay hay avy aty amin'ny commune Feramanga Avaratra district Ambatondrazaka fa na tafatsangana ny comtim ny alakamisy enina avrily teo de kokoa zany nareo any amin'ny commune Feramanga Avaratra district Ambatondrazaka de salama faniry mirary fiononana feno ho anna mantsika rina arabe mananjara namony irainy komba ny fianakaviana mantolany ny fahasoavan'ny tompo ka hanasitrana ny fo malahelo ny azy no vita fa ny atsika mbola velona manana ny miandry atsika betsaka isika eto amin'ity tany fandalovana ity raha tsy mandrefsy avy any Ambotavo zany de eto de miteny zany satria misy manontany ianareo hoe ahoana le famanginy de rehefa avy eo amin'ny ray ora eny amin'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano eny zany rehefa avy eo amin'ny ray ora zany misy famangina zay misy ihany koa efa nanomana famangina ao aoriana kelin'izay fa mety daholo zay ataontsika rehetrarehetra zany ny namana ary vola razafaka miandra ihany koa efa eny ho avy eny Christian Tabera ho avy eny ny ekipa rehetrarehetra ny MBS ny solombavamboaka moa lolarana am'zany ny namana nivon'ny mpitatana ny antokotiko Madagasikara dia ho am'izay famangina zay avokoa zany androany zany resako zany de
farany bonjour faniro izy izy misy raha mandeha veo izy izy sa misy feo hafahafa fa manelingelina ny fianonany vaovao sy ny faneho-kevitra de manjary tapaka le filina zany ndraindray misy manindry tsika io de ny teknisianina atsika efa tena miezaka ihany raha lafi ny teknika kosa aloha efa miezaka ny teknisianitsika eny ara iada efa eto akaiketo iada aloha sady miaraba ny ada tonga de lasitsika satria tsika tsy maintsy hijanona any amin'ny am'roambe folo latsaka any na am'raika ambe folo sasany ada anatotosany adidy amanandraikitra misy adevitra ohatran'izao resahana niaraka tamin'ny deputeram-boasalama teo le afatra pasika saminarena angatsika iada mafimafy ihany tatoato fa ny oikevitry ny mpitondra fivavahana zay miteny ray tena mafy zay miteny mafy ary mianatra filozofia manko any amin'ny resaka inona moa zany taranja manokana ao ny mianatra teokarena ao ny mianatra filozofia ao ny mianatra sosiolojia zay vo sasany zay vo tonga ty anatin'lay tena fianarana hompitandrina na ao anatin'izay ihany ko zany sady manohy an'le fianarana zay maha-religiosy insisy zay de rehefa mandeha ihany ko le fianarana teolojika dia tsy maintsy misy an'ireny taranja reny tafidy misy hevitra filozofika tena zaraina be fa manandanja fianoany ady azy teo iafaly miaraba ny mpanaraka miara-manonjaretraretra ary de mirary finonana feno any rina sy ny fianakaviana ray manontolo voalohany indrindra aloha mety miteny fanira hoe mafy be le afatry ny fiangonana tsy ny afatry ny fiangonana ny mafy fa ny fahitsinany tsy zakany akamaroan'ny olona mahitsy makony ary marina ny teny ambarany reny mpitondra fivavahany reny de mpitandrany reny hitatsika tsara zany nanomboka tary amin'ny fotoana nanaovany toriteny ny pastera zaka ny toriteny faniry de tsy isy zany hoe ifampiarana izany na ifampiresahana fa efa fahaizany lay olona toriteny mpitandrina mihitsiny io ary tsy ny olona rehetrarehetra kory nianatra sekoly alady tsy ny olona rehetrarehetra kory nianatra katesisy tsy ny olona rehetrarehetra kory ny manam-pahaizana ary tsy ny olona rehetrarehetra nianatra mombany hoe teolojianina tsy izay any rehetrarehetra zany na ny olona rehetrarehetra te hitoriteny no lasa mpitandrina fa anisany zany fa misy anankiray de lay hoe fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ny olona manana ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra na tsy nianatra azy izy dia na ny tsy nanao fandaliny mampahaizana ary izy rehefa nazo an'izay fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zay de afaka mitory tsara ny filazantsara ary manana hevi-dalina amin'ny fitoriana ny filazantsara ny teny nataon'ny pastera ny filohan'ny FFKM teo na ny teny nataon'ny kardinaly Tsararazana na ny teny nataon'ny pastera Zaka tam'le findra mandery de tsotra le toriteny nampivoaka lay tositeny pastera Zaka de misy lay hoe ombina mpitondraka de ilay ombina mitondraka zany no hoe manimba ny voly manimba ny toerana ka tokony asorona eo am'lay toerana tsy jerena hoe ahoana ny fomba natongavany teo tsy jerena hoe izy any mametraka azy eo tsy jerena hoe izy fa le izy mampitondraka zany no asorona ilay toriteny nataon'ny filohan'ny FFKM teo sy lay tenyny kardinaly Tsararazana dia milaza mazava tsara ny toetra n'lay omby mampitondraka zany hoe lay toetra n'lay omby mampitondraka no azavainy sy no ala lazay ny marimarina kokoa tam'ty fotoanany Pasika ity ny Pasika aloha de tsara ho fantatra faniry fa tsy andro natao hoe hiraviravona fotsiny izy io fa fotoana natao handraisana iainana ilay fijaliana ilay fahoriana nampitondrana ny Jesosy Kristy talohany na hafatesany tsy hoe ilay fampijaliana nataon'ny zanak'olombelona azy na ilay fijaliana ny ainana ny hoe akalazaina amin'ny Paka tsy izay ny raviravona ho an'ny Paka fa izay no iainana amin'ny Paka izay no raisin'ny mpino amin'ny Paka hoe nanahoana ny amafiny zany fijaliana
ny anjady tamin'ny tompo zany de izay lalan'ny azo fijaliana izay no saintsainina handiniantena ka handraisana n'lay paka ilay fitsanganany tenany maty satria rehefa nandalo an'zany rehetrarehetra zany Jesosy Kristy rehefa maty izy dia avy eo nitsangana tamin'ny maty de izay zany a lay afatra tia nampitaina koa tamin'ity paka ity lay toetra n'lay omby mampitondraka hoy aho no ny lazaina tao anatiny reny toriteny reny de tsy izany reny fa itsika mianakavo no lazainy hoe itsika maty eritseritra maty ny feon'ny fieritseritatsika ka tsy afaka mieritreritra ntsony tsy afaka mandiny tena intsony mba tsangana amin'ny maty zany hoe aza maty eritseritra ntsony rehefa mitsangana amin'ny maty ianao zany amin'ny fotoana io de tsy maty eritseritra ntsony itsika maty karena itsika matim-boninahitra itsika matim-bola itsika maty ny maty eritseritra hoy aho teo izany rehetrarehetra izany zany fahafatesana rehetrarehetra zany a de hialantsika ka tonga atsika ho velona indray ho tsy matim-bola itsony de indrindra voalaza teo le vahoaka ianareo vahoaka matikany kely de matikany kely le omenany zao kely omenany zao kely de matymaty amin'iny zay le teneny hoe mitsangana amin'ny maty tokony efa elantsika zany a izany zavatra zany satria raha izany tokoa no tazomina de manao tsy ho tandroso zany tsika tsy androso zany tsika tsy misy mandroso ao anatin'ny fahafatesana fa ao anatin'ny fahavelomana no afaka mandroso de izay zavatra zay a no anisan'ny tena tenenina anisan'zany aoko tsika tsy maty eritseritra amin'ny hoe fifidianana ozy izy rehefa nampifidiana nge ny olona hoe izany tianareo Jesosy barabasy lay mpanota be de barabasy tany amin'ny tsy lalana fidiny de mampitandrina zany izy hoe aza mandeha am'izay tsony fifidianana barabasy zay tsony raka fa de aleo ranga tena mba andeha am'izay tsika mba tena tsy ho faty eritseritra fa tena andinika tsara aleo tsika tsy ho fatika any kely aleo tsika tsy matim-bola aleo tsika tsy matim-boninahitra fa aleo tsika mba ho velona am'izay fitsangana ny tenany maty zany efa nasehon'ny Kristy fa azo natao tsara na teo ny famonoana azy na teo ny fivarotana azy na teo ny fikaponina ny sofin'ireo miaraka taminy io manko zao le zantary mankety ny tenenina amin'iny hoe nareo ohatray baiko de mikapoka sofin'olondreo tany aza mitsangananareo amin'ny maty mifoaza am'izay nareo izany zavatra rehetrarehetra zany e nasehon'ny Kristy fa azo elana ny fahafatesana ary de nasehony ny alana ny fahafatesana nininona natao azy nininona faharatsiana rehetrarehetra na tonga amin'ny fahafatesan'ny tompo de izay no ataony tambony ota ilay fahafatesana lay ontanao rehetrarehetra de efa notambiny tamin'ny fahafatesan'zay a de nitsangana ny maty am'izay izy ka mariny zany a rehefa tsy maintsy mandalo fahafatesana ianao a zay vao mitsangana ny maty tsy maintsy miala am'ireo faharatsiana rehetrareo anao mba ho velona indray izay ny antony io fa tsy hoe mandehandeha foana akoriny io de hoe de nareo de ahoana de andao ary ho faty amony tena aloha de tsy izay le izy fa fitsanganan'ny tena maty ara-pilazany tsara ilay resahan'ny fiangonana eto eny ara tamin'ny faran'ny herinandro tao iada nisy faneho-kevitra am'izay vadika am'izay zany tsika satria iny moa zany faneho-kevitry iada everina fa tsara koa ny naray izay fa ho an'ny raharam-pirenena taoriana n'lay fanapahan-kevitra ny raisin'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana zay nahazo veloka anota tany amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanjakana ary nanao riposta ihany nanazava telo-pejy ny antony fanapahan-kevitra iny tateoriana de naneo hevitra ny préfet de police n'Antananarivo rehefa naneo hevitra izy a dia karazany hoe nanamarina n'le fanapahan-kevitra nyraisina ny faneho-kevitra ny raisiny préfet de police n'Antananarivo ary nylazara fa ry zareo no tompona andraikitra
amin'ny fitandronana zay endriky ny lalàna sy ny filaminana amin'ny akapobe an'izay mandrindra an'izay a naoko manana fanapahan-kevitra raisina mifanaraka an'izay isika moa saika andefa n'lay feo ihany kanefa no ny antony maro samihafa amin'ny fotoana zany de tsy tratratsika le izy ady fa zay angamba mba tsara hitondrana fanazavana ihany le izy ny aminy hoe ty interprétation ana texte lavy ty ity midy ady hevitra de avilana any amin'ny tompontsoa ho an'le mpitondra fanjakana na hoe lay tompona ndraiky mpanjakana voatendry sy mety tompona ndraiky mpanjakana zay mety manana am'izay hoe redevabilité politique any amin'ny patron politique ananiendry azy zay a ndraindray mamila anaraky ny tokony ho izy lay tena fantikana na le hoe tena fampiarana zay misy ny tena malaza azy fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena zany ka tsara nytondratsika an'izay adevitra ihany ko iada satria tsy hoe isika kory mianakendry manitsy amin'ny préfet na isika kory milaza mahay mianatra momba ny resaka administration mihoatra ny administrateur civil fa kosa mba misy any tahaky ny olo-pirenena tsotra mba hoe mitovy ny niveau d'information mba mitovy fahalalana ihany amin'ny fomba fantikana sy ny famakina lalàna sika satria raha samy hafa manko ny solomaso amakinan'io sy ijerevana an'io lalàna io ohatrany ny hafahafa ihany de mba hitondratsika fanazavana angam'izay ata le fanazavana efa nentina taloha faniry de amafiso kely Madagasikara tsy miolonolona foana eto anatrehany zao tontolo zao fa miaramiaina am'izao tontolo zao eto de misy ny atao hoe cadre normatif juridique diplomatique économique iraisany zao tontolo zao zany hoe io ny fepetra rehetrarehetra iasana zany anatin'izay de misy ny fifanarahana ataonao amina firenena ray ka rehefa izay rehetrarehetra zay nyjerena miaraka amin'ny lalam-panorenana zay ny laninao ny oekenao hitonana ny tany sy ny fanjakana de hita zany fa tsy hoe tsisy fitsabajabahany iraisam-pirenena ilay raharaha fa fampatsahivana ny lalana tokony izorana sy efa ny fanarahana no ataony zany hoe tsy misy mihitsy zany ny ingérence nataony communauté internationale tamin'io raharaha io rehefa nazavainy zay de nahatsapa ny fitondrana hoe mariny zany tokoa fa izao ndray ny hitondrana anazy de tamin'ny fomba hafa ndray no nitondrany azy hoe firenena manana ny lalàna zany tsika nytinonina teo ny lalàna tamin'ny 1962 zay lalàna tamin'ny 1962 zany tsy lalàna lany tamin'ny lalam-panorenana tamin'ny 2010 zany zany hoe tsy ny lalam-panorenana 2010 no niteraka n'io lalàna tamin'ny 1962 io ny lalàna rehetra talohany 2010 rehetrarehetra tsy nateraka ty lalam-panorenana ity zany hoe tamin'ny andron'ny néocolon zany fa itsika zany na ataontsika hoe 2010 zany miditra am'le hoe état républicaine démocrate tsika de nidikan'zany zany tokony nisy asa be deaibe nataon'ny fitsarana nataon'ny mpanoa lalàna rehetrarehetra zany fanitsinany zany lalàna zany na izy tonga de abrogena le lalàna na de manao vaovao anao na hoe ataonao hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izy de manao ohatrany hoe avoakanao lalàna vaovao mihitsy ndray zay fotsiny ihany le izy de ahafahana miasa fa ilay lalàna tsy nietsehana tsy notoinina de mbola lalàna lany tam'le lalam-panorenana taloha de zay zavatra y anefa n'izay ny fanovana zay voalohany indrindra ny aloha 2010 ny nakaty ataoko hoe efa lavalava ihany 2010 2023 telo amby folo taona tsisy fikitihana tao anatin'ny fitondranao zany le izy nidikan'zany aza mijery ny olona tany aloha tsy nanao fa enao tsy nanao ny resahantsika ity tany aloha efa tsy nanao nga nisy ny tolona tamin'ny 2010 nga le olona niaraka taminao reo raha ohatra ka mieritreritra fa mbola mety ny fitondranany teo aloha tsy nety ny fitondranany teo aloha fieritreretany azy araky ny famporosihana rehetrarehetra sy ny fanamboarana nataonao ka hitondrana fanovana de tokony roso tamin'ny fanovana ianao de anisan'zany zany ny firotsonan'zany akoatran'izay ny filazan'lay préfet de police zany andriamatoa préfet de police ohatry nitondrako fanitsina kely ihany le zavatra anambaranao satria manahirana ny menao azy ny administration zany tompoko dia fitantanana raharaha-mpanjakana zany raha any amin'ny privé zany gestion fa rehefa amin'ny raharaha-mpanjakana zany de administration tsy maninona tsy marina ny filazanao hoe nareo mpitondra nareo amin'ny administrateur nareo mpitondra no mahita ny olana sy mahita ny problème rehetra ary mahita ny vahaolana rehetrarehetra tsy marina zany fa raha marina zany tsy nisy ny fanoerana tsy nasitsika atao anaty fanoerana mihitsy le lalam-panorenana mihitsy le fanoerana ny fanoerana de mijery ny tsy fahaizan'ny mpitondra ny zavatra tsy hain'ny mpitondra ny zavatra tsy vita ny mpitondra rehetrarehetra
ary ny tsy vitany mpitondra ny tsika rainao ny zavatra tsy mety rehetra ny tsika rainao de izay zany no ataonay aminareo mpitondra zany nareo ianao mpitondra ianao amin'io fotoana tsy le olom-boafidy ianao a fa ianao le mpiasa-panjakana raikitra amin'ny asa eo foana zany ny administrateur de izay zavatra zay no ilaina fanitsina zay mampisy anay mpanohitra mitsikerany tsy mety ataonareo fa raha hoe tena tonga lafatra nareo tsy inlaina mpitsikera za miteny aminareo fa ny afatry ny fiangonana am'izao zay tsy tokony idiran'ny fiangonana mihitsy ny raharaha-pirenena ary tsy miditra amy raharaha-pirenena izy fa miditra kosa izy amy zavatra manjo ny zanany zay mitondra fahoriana ankehitriny mijery ny firenena izy zay potika ankehitriny satria azadiny fa eto am'ty firenena ty misy azy reo tsy miditra am'izay fomba administration anao any fitondranao ny fiangonana ny firenena any izy fa lay fetraikany lay fomba fitondranao ny firenena no ampitandemana hoe teny efa mafy zao mahazo ny vahoaka zao tsy mety zao sy ny ary mampitandrina izy ny tsy amerenana an'lay omba mampitondraka tsy tonga lafatra nareo e zay andriamatoa administrateur tena miteny aminao ako itoerana io mety ny tanana io nandritry ny taona maharitra ianao teo amin'ny préfet de police io fa tsy mitovy inge ny rafitra ny ainana tamin'ny fanjanatany ny fotokevitra ny ainana tamin'ny fanjanatany tsy mitovy tamin'ny fitondrana tamin'ny deuxième république zay deuxième république zay nlazaintsika hoe misy dictature misy iny fa régime présidentiel izy taloha régime néocolonisme tamin'ny andro atsiranana tamin'ny andron'ny filoratsiraka ny régime présidentiel hafa ny fanapa-kevitra raisina tamin'ny andro ny filozafy albera régime parlementaire hafa ny fanapa-kevitra raisina na teo amin'ny toerana io foana ary ianao hafa ny tokony fanapa-kevitra raisinao fa tsy mitovy io tsy monotone be zany io tsy izany mahitsiny efa nampianariny reto hoe misy gadony io fa izay le izy zay le gadokira mihitsy zay ny politika misy rindran-damina io misy firindran'ny fiarahamonina io fa tsy hoe ataonao monotone be ary farany ny lalàna tompoko de misy ny hiérarchie de droit ny atsika eto Madagasikara de ny lalam-panorenana zany zao nataontsika ambony rindra de efa voatazo zay voatanisa ao anatin'ny lalam-panorenanao raha ohatra voatanisa ao reny charte internationale sy ny traité sy ny anina rehetrarehetra reny de raisitsika rehefa tsy voatanisatsika ao le izy de tsy raisitsika fa aty aorinytsika mandray azy raha te handray azy fa tsisy lalàna mivoana ankoatra ny lalam-panorenana de ao anatin'ny lalam-panorenana mazava tsara mitovy tompoko nandraisatsika azy na ny mpitondra na ny oentina zay mitovy zo na mpitondra na ny oentina mitovy ny lalàna ampiarina amy rehetrarehetra mitovy ny rehetrarehetra zay ny raisitsika ao anatin'ny lalam-panorenana tsy mitombona zany ny filazanao raha mandray lalàna anankiray ianao de hafa ny lalàna ifehezana ny mpitondra hafa ny lalàna ifehezana ny oentina manana ny zoany manokana ny institution président de la république institution io fa tsy olona averiko aminao tsy olona ny filohan'ny république fa institution de tsy voalaza ao anatiny zay hoe mitovy zo amin'ny olona zay fa ny maha institution ilay président ny république ihany zay ihany no anany eny de raha mirediredy eny hoe zakarahateka zaho zao de ataona moa fa zay ny nataony fa tsy ny olona rehetrarehetra mpitondra fanjakana ohatra anao koa no anjary tovy zo aminy izy rery ny manana an'lay fahefana feny no men'ny vahoaka azy ifidy izy rery ny manana an'lay fahefana feno fa ianao tsy manana an'lay fahefana feno ary tsisy afaka mampiasa n'lay fahefana feno zany ny mpanao lalàna na afaka manova ny lalàna de voafaritry ny lalàna ihany de ny gouvernement amin'ny alan'ny projet de loi na ny antenimera-pirenena mbola tsy manao lalàna fa volavolan-dalàna any toko hoe fanovana zany le izy na fanaovana lalàna vaovao de any zany afaka manao an'zany de reny fanapahapahana kely be deaibe reny tsy hoe zany diso ny teneninao hoe miena ny zoan'le olona rehefa mamoaka fandray fanapaha-kevitra ianao na zay voalaza ny lalàna ihany no afaka ampiarinao fa tsisy en'zany izany tsy mahafantatra ny zoanao ao anatin'ny fanambarana ny zon'olombelona nge efa anakelezina ao anatin'ny lalam-pandrena de efa anakelezina amy lalàna mihitsy de mbola ho akelezinao koa mifandraisanao fanapaha-kevitra diso zany ny fanapaha-kevitra raisin'ny administrateur de mifanaraka ny lalàna rehefa tsy manaraka ny lalàna izy de zay izy no atao hoe na izy dictature no ataonao zany fioara-pefy amy lalàna na ianao manao mandeha am'le atao hoe tany tsy tan-dalàna
na ianao mieritreritra manam-pahefana tsy refesy mandidy fanny zavatra raisinao tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalàna foany aza mieritreritra an'izany ianao hoe isy fahaverezan'zany ny zonay zay zonay voalaza ny lalam-panorenana tsisy verina kely ary zony ny antoko politika araky ny lalam-panorenana araky ny lalàna mifeny antoko politika ny manao fampianarana ny olona ho aminy mampianatra ny olona ho aminy mampafantatra ny fiainan'ny firenena rehetrarehetra mihitsy ara-politika vie publique zany tena ara-dalàna mihitsy ny fanaovan'ny antoko an'izany tsy misy an'izany hoe fotoana alohan'ny fifidianana zao de atahorana itsy mikorotana ianao ny mikorotan-tsaina satria ho avy ny fifidianana fa aza ny olona ny eritreretinao hoe mikorotana ianao no mikorotan-tsaina ina zany tena fomba fijery diso mihitsy ny reto tena olona reto e mikorotan-tsaina izy faniry satria akaiky le fifidianana mikorotan-tsaina izy fa tsisy ny vola mikorotan-tsaina izy fa tsy haiko mihinona mety diso ny sondazin-drareo tsy hoe diso fa manahirana ny sainy zay manko le vaovao rentsika manahirana ny sainy le sondazy mandehandeha ataony zareo any very amy karatra ry zareo zay manko nitsy azy fa tsy azoko ahoana inona le tianao tenenina hoe ianao ny ampivoaka n'lay filoam-pirenena mivaravarana lehibe anjara ny ranga zany e izy ny manao ny tsara ny manao ny mety de mivoaka mivaravara karaha te hisaoty varavara kely izy inona anao taonao eo safidiny zany anazy maleo teny zany olona malalaka izy tsy anjaran'ny préfet ny anjaran'ny préfet manao maintien d'ordre fa tsy miresoudre problème tsara iverenanao ihitsy zany ny maintien d'ordre tsy miresoudre an'le problème fa mitazona fotsiny an'lay filaminana fa tsy mamaha n'lay olana tsy anjaranao mamahan'le olana tsy anao ny napetraka ho filohan'ny republika tsy anjaranao zany mamahany olany filohan'ny republika na isaoty eny ambaravara kely izy na voaka mivaravarambe ny fikorotanana misy eto amy tany sy ny fanjakana no anjaranao no mifiazy ka raha misy fikorotanana eto izany no anjaranao ny mikarakara azy tompoko asanao zany na andoavanay vola aminao zany izay vahoaka mandony karamanao am'zany izay ara mitehiteny aminao ahoany ty fiarovanao ny ainay sy mifananana ity nefa zay voalazo aminatin'ny lalam-panorenana article 13 tsy azo anaovana herisetra iza rangaty amy fananany sy ny oragaty vavadin'olona nge ny dinareo terito tsy misy an'zany za mbola tsy nahita tsy fantako lalàna inona le ananao fa mba avakio mihitsy ny article sy ny anina rehetrarehetra hoe mba tenenao aminay hoe rehefa mihoatra ny firy ny vahiny ao atokantranoko asaiko tonga ao atokantranoko de tsy maintsy mampilaza any amy préfet fa isy olona zato tonga ao atokantranoko na isy olona roanjato na isy olona rivo toatrany tsy mahita an'izany nyfantatra aloha civilement responsable am'izay olona tonga ao antranoko na firy olona tonga ao antranoko de zany tompona andraikitra amin'ny olona tonga ao antranoko fa rehefa mivoaka ny tranoko koa izy tsy tompona andraikitra am'izay adalany any fa tsisy lalàna an'zany malalaka izy ko izy manana zofeny iveziveziko rehefa mivoaka ny vavadiko izy de lasa izy any zay tiany ataony fa raha ao atokantranoko izy no hoe miketrika fanonganam-panjakana marina ny anao fa za responsable am'zany raha misy ady eo misy mifanindrona za responsable am'zany fa rehefa mivoaka ny tranoko izy tsisy an'zany ary rehefa olona asaiko ao an-tranoko tsy manabataba ny manodidina tsy mitabataba tsy mampaneno sonorisation be amin'ny andro alina tsy fantatra hoe aiza lay lalàna resahanao fa tsy maintsy anaovana fangatahana tsy tena miala fondro mihitsy fa ohatrany tsy mahita an'zany ary niezaka ny namaky boky mihitsy namaky ny lalàna fa tena ohatrany tsy mahita an'zany fa tsy fantatra loatra hoe atraiza le ananao ka izay ny anary faniry tena nanoana le zavatra tenen'le ranga ohatrany hoe de tena ditiko felibe hoe rehefa préfet zany de afaka amiteny izy hoe zao ny lalàna de sy mba nizonao fa ny élection de hoe misy ny atao hoe phase électorale efa nazavaiko ty poste électorale de ny préélectoral zay ihany fa tsisy hoe alohan'ny tena manomboka voatapitra mihitsy poste électoral mandrapatonga ny élection phase ny élection de zay préélectoral daholo zay ary ny fifidianana tsy misy hoe avery koa tsy misy hoe tsy maintsy am'izao ny fifidianana mandeha fa ny fifidianana nara-pitsarany de efa mety mieritreritra fifidianana tsika raha ohatra ho azy zao misy nray aloha zany ohatra hoe mandray fanabakevitra ny filohan'ny republika va hoe tapahany ny asan'ny anteny mera-pirenena de efa misy fifidianana ray tsy maintsy atrehany zay raha tena manao ny asany tena manao ny asa anao
ny seny de efa misy fividianana tokony andera fa hitana afaka pitso a satria nisy be ny tanàna mbola tokony averina ny fividianana misy fividianana tokony efa nandeha efa ela fa noho ny tsy fiasan'ny seny tsy fiasan'ny gouvernemanta de nanomboka hatram'ity na de vita efa tamy 2010 ary lay lalam-pandroenana mbola tsy tafapetraka ny chef de région na iza nareo tsy natafapetraka azy tsy nanao le fividianana tsy mifaninana amy tsy fahavitana ary tsy mifaninana amy ratsy fa ianao rehefa tonga amy fitondrana tokony ezanao ny ahavitanao zay ahavitanao ngeny zay ny resana fa rehefa tsy mahavita anao zay anao le atao hoe tsy mahavita azy ary didiny le fividianana tsy mahavita azy tsy mahavita azy ianao satria tsy vitanao ny fividianana chef de région voalazany lalam-pandroenana tsy mahavita azy ianao satria tsy vitanao le fividianana be ny tanàna tokony averina tsy mahavita azy ianao zany zavatra any tokony atao zany fa tsy hoe izy fividianana filohan'ny zany nge fividianana filohan'ny republika tsy fantatrao nge fitondran'andriamanitra nge tsy fantatrao na mety amy fotoana tsy eritseretanao de voatery tsy maintsy atao mialohandray le fividianana fa tsisy an'zany hoe tsy maintsy zao tsy maintsy ny propagande zany za ataona masasaina am'zany ianao andriamato préfet propagande zany filazana fotsiny zany hoe fidiora-koto zay ihany fa ny asa rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra alany an'le olo le efa nataony nandritra ny efa taona nytondrany ary ny anay efa nataonay tanatin'ny 10 taona nanoeranay ny propagande hoe tsy mandeha io tsy aza mifidy an'io efa tamy 2010 nke zay tele zany fa tsy naovoka fa zao de hitanao ohatry efa maovoka de matahotra anao sao de tsy tafavoaka amin'ny faravarambe de lasa lalaovina le lalàna de zay manko manahirana vakina sy ahodina am'le fomba famakin'le solomaso zay amezana faveur makany an'le olona am'le fitondrana hoa zay ho any tena manahirana an'ity zavatra ty ada zany a de adino ny rety olo reto ny amina hoe mpiambina lalàna marina mpiambina lalam-pandroenana ny ACC fa mpiambina lalàna koa nge ary mpampiatra lalàna dikan'izay zany tsy tokony misy lalàna ho tombo sy ala sy tsy tokony misy fandikana lalàna hamomezana tombony ho an'ny hafa zay ny mahadiso any zavatra ataon'le mpitondra am'izao fotoana izao indrindra le mpampita baiko aty amin'ny préfecture sy ny chef district de lasa diso le izy zany hoe le lalàna zany efa tamin'andro ratanan'le lalàna nge tsy misy hoe ity lalàna ty rehefa soratana de any orinany aneo fihetsiketsehana ny tim de embesana ny tim tsy ohatr'izay nge le izy ohatra ny nahadiso angarajoelona tamin'ny tokana an'ilay kianjan'ny demokrasia mba hahafahany naneo hevitra fotsiny teo am-bojatovo izy mibe ny tanàna tam'izay de inona ny nataony nda hotokanantsika le toerana ataontsika hoe kianjan'ny demokrasia de ny rehetrarehetra mahazo maneo hevitra eo foana isan-kerinandro fa adinony am'izay le izy fa ho mpitondra fanjakana izy de natahotra an'le demokrasia aya le olona naongany ity no aneo hevitra eo amin'le toerana io indray rehefa avy eo de nitapena an'le izy tateorina kitazana sy ny voninkazo mihitsiny namboleny karazana zaridaina misy lay lampiazo fipetrahana de trony eo atsitatsika otsony rehetrarehetra na le takelaka an'le hoe kianjan'ny demokrasia ra reny zany zao de efa tsy ino zany hoe tena hoe kitotoara politika zany ohatran'izay ny eritreretany zareo an'le lalàna ny soratana tompoko dia tsy nieritreretana amelezana ny hafa aoriana fa entina andaminana raharaha dikan'izay zany tsy manao interprétation ana lalàna zany araky ny solomaso ny mpitondra fa mampiatra fotsiny manana zo ny olona vezivezy avelo izy vezivezy manana zo ny olona arovana arovy ary izy article 9 miresaka an'le arrestation arbitraire détention arbitraire tsy mety zany hoe olona fonjaina samborina tsy amin'antony zany ohatran'le nanao akanjo mena teny amin'ny 13 mai mbola hitatsika nge sary nitondron'le bandy ohatran'izao fotsiny hoe iny tim iny de avy le zandary tonga de nysambotra zay tsisy hitanao mihitsy hoe inona olona mandeha tsotra zao le izy amin'ny lalana zany zava-misy eto ka raha mbola tsy miova amin'io pratika io reto olo reto iady kanefa moa tsy iova mihitsy nireo satria arakaraky mahafoy an'le fotoana hipetrahany eo am'le fanjakana sy atsapahany izy ireo ny information hoe tena tsy possible atsony ny iverenantsika tsy ho lanitsika no tena kitikitihan'izy ireo ny lalàna am'le lalàna makany aminy mba hombiazany tsika nefa mailo manoloana zany ada io nge faniry tena manahirana
raha tadidy ianao tamin'ny 29 mars teo zao nisy olona saika anatra fezam-boninkazo tetsy amin'ny kanjany tetsy amin'ny tsangam-bato 29 mars ny ekena nge de hoe misy hoe aleo aloha le filoam-pirenena aloha mandeha aloha aleo koa ny gouvernement mandeha aloha zany tsy maninona misy taiminina mazava tsara ary ampifantarina ny olona tokony ampifantarina ny olona meloha zany hoe nareo a ny tapakandro maraina de alao an'ny mpitondra fanjakana ny makeo de ny tapakandro ariva ho an'ny olona rehetrarehetra zay fotsiny inge mampafantatra mazava tsara ianao de manaraka ny olona fa tsy menao le izy avy eo na tsy manaty eo ny olona tsy avelanao anaty eo de akahanao rery vaitina fivoara zany manahirana zany le kianjany 13 mai moa de le manahirana am'le fandraisan'ny rehetrarehetra azy mihitsy tena teneniko tsy hoe misy antoko politika eto tsy manana trano malalaka be andraisana ny olona ny antoko politika tompoko ny fananganana azy de olona 200 de efa mahatafatsangana ny antoko zay ny eketsika efa eo manana 200 tsika de efa zay ny antoko politika zay de manana zotsika anana rafitra isaky ny distrika anany amin'ny fokotany fa zay tsy voalaza hoe 200 koa fa mety 2 na 3 andeha atoko an'izay mihitsiny de marina mety tsy anana trano malalaka be marina ny antoko politika satria tsy voalaza ao anatin'lay fanorenana ny antoko politika tsy maintsy manana trano be mazaka olona zay ovirinareo nareo vao afaka mijoro ny antoko na hoe tsy maintsy manana an'zany ianareo mba ahafahanareo mamory olona fataro tsara fa tsy fivorina antoko politika no resahany eo amin'ny hoe fampahafantarana ny olona handeha hifidy azafady ny fampahafantarana ny any amin'ny antoko politika hoe vitany anatin'ny sezin'ny antoko vitany atokantrano ny antoko ny an'ny antoko vitany any fa ny asa tsy vitany seny ny asa tsy ataon'ny gouvernement am'y fahafafantarana ny olona am'y fiomanana fa isy fifidianana ho atao am'y fanaovana ny refonte hoe miditra ao anatin'ny refonte tsika tompoko ka tokony isoratra anarana daholo indray tsika satria ilay lista fifidianana rehetrarehetra nataontsika ralina teo efa tsy anakeritsony satria efa dila ny folo taona azany gouvernement sy asan'ny senina eny manao an'izany fa noho ny tsy fahavitany azy de mandray andraikitra ny société civile mandray andraikitra ny antoko politika ary ny senina nao antso avo an'izany de mandray ndraikitra ny antoko politika manao an'izany ao amin'ny vahoaka ka tsy any an-tranoko no anaovana an'izany na any an-tranony antoko fa any amin'ny vahoaka ilay vahoaka no entany na eny amin'ny toerana domaine public eny amin'ny fananam-bahoaka no anaovana an'izany ny fanentanana ny olona ifidy zany de ohatra ny fanentanana ny olona tamin'ny sida na eny etsena na any am-piangonana na iza misy toerana vory vahoaka de ampahafantarana ny vahoaka foana ny zavatra tokony ho fantana rehefa tsy mahavita ny asa ny serasera ao amin'ny tvm sy ny tvm tsy mahavita ny asa ny seni tsy mahavita ny asa ny gouvernement de mandray andraikitra ny olom-pirenena sy ny antoko politika manao an'izany de mampahafantatra izy am'izay fomba rehetra ahafahany manao an'izany ny fampahafantarana ataony de nareo isy fifidianana filohan'ny repoblika atoato ka de mba tsy adiso anareo tsy mba ahafahanareo manao tsikera sy ny anina rehetrarehetra de azavaina aminy ao misorata anarana ao anaty lisy mpifidianana ohatran'zao zao mba ahafahanareo misitraka ny zoanareo tsara inona ny eloka sy adosona am'zany ka sao de mahazo vahoaka ny asanareo le tsy vita tsy vitanareo orny apréfet ny asanareo tsy vitanareo zany mahatonga anay mananina lizy tsy izay ny terenareo anana trano malalaka be hamorim-bahoaka zay nga hamory vahoaka nareo nge vo mizahatra kely atao de tsy zany mako fa kibokibony marina de milaza tsy antanina io moa zany efa spécialiste am'le fanonganam-panjakana moa de rehefa manao etsika kely ohatrao de fanonga-panjakana netsainy de vao manao ohatran'iny koa le olona de anonga-panjakany reto ianareo nefa zatra an'izany ty fitondrany ty zatra an'izany ary ty manao auto renversement de pouvoir raha izao fihitsika izao satria izy hatram'izay nisy fionganana kely foana vao tonga amin'ny fitondrana de mieritseritra izy hoe raha tsy miongantsika tsy tafaverina eo zafady tsy zay tsy azonareo am'izany tsy azonareo am'izany zay tsy azonareo am'izany anao teteza mita kely zany zay tsy azonareo fanomen'ny vahoakanareo rangavo eto hatramin'ny fara fa aloha tapitra tsara normal le anareo de solotsika ara-dalàna koa amin'ny fotoana mahamety azy arako ny tokony izy fa alalao ny sehatra ahafahana mitondra fanentanana zay misy kely izy le asa lefa tsy vita le asa tsy vitany mihitsy nge tokony hoe avelany malalaka ny olona raha ny fitondrana ankehitriny de tokony ame mihitsy ny hoe
manomboka zao ny antoko politika rehetrarehetra de mahazo mamory olona kalamanjana zay raha tsy voararany lalàna fa miriny olona kalamanjana tsy voararany lalàna ny fitaritan'olona midina an-dalambe ny manifestation any amy voie publique zay ny tena voararany lalàna zay voie publique alana eny an-dalambe zany satria manatohana ny fifamoivozana sy ny karazana fa ny hoe kalamanjana tsy isy an'zany meo fahafahana ny olona amory olona kalamanjana rehefa hoe osisy anao tsy azo asina pira de tsy asina pira rehefa tsy asina fizarana tisorta tsy asina ga misy an'zany koa fa ampahafantarana ny olona taratasy kely akatra veraka zaraina am'le olona hoe nareo de misorata anarana de mampatahotra ve zany ary ny ama tena teneniko mihitsy le vahoaka koa raha ohatra hoe manahirana anareo de teneno zay vahoaka momba ny fitondrana manao fa fanambarana tsika vahoaka rehetra momba amy fitondrana de aoka rehefa tonga eny etseny mandalo eny marika rahavalomanana de aza manatona azy fa ny olona nge rehefa mandeha izy de ny olona no manantona azy ny olona mila vonjy le olona zay fa tsisy fa amoriny olona eo mandalo eny etseny de tsy hoany etsena mihitsy zany makaravalomanana satria tangoronan'ny olona itarainany olona le olona ny tokony hoteneninao raha ohatra ka izany fa ny olona aloha izy etseny aloha izy vidy mofogasy ina problemanao raha mividy mofogasy izy ina problemanao vidy ovy izy mividy voatabia izy mividy karoty izy manontany vidim-bary sa matahotra hoe menatra raka fa avabaraky tsika fa tam'le ry roa arivo kilao amy vary fa ny atsika tsy roa arivo ataotsika teo ronjatsy arivomampavahalakaikikaiky ohatry mba alahirany nge mividiny menaka tamy mitondra marikaravalomana fantatry nareo tsara ny nareo zao ray alina raha ny zavatra ilaina nge de hoe tokony nareo farafaratsiny tamy ty farany taona ty farany zao nareo tafaverinareo amy toerana nisy azy Madagasikara tamy nanongananareo azy tamy 2009 fa zany teny anareo fa tafaverinareo zany nareo fiangonandreo ary nangina ny vavanyreo ny olona rehetrarehetra mangina ny vavany satria mba farafaratsy tafaverinareo amle toerana nisy azy Madagasikara fa ny etsika ty rangaty loza atsika diso lalatsika tena diso lalatsika ary farany le teniny kardinal zany le hoe tsy ho tafita tsika de tsotra aloha azavay teneniko tsara tsy ho tafita itsika tsy androso itsika raha tsy ilay toetsaina baranahany izy mako tsy hoe le toetsaina fotsiny fa lay toetsaina baranahany zany de ohatran'ny tamy prefet io raidraisa dao lalàna rehetrarehetra aby zay tiavany azy ahoa karagaty tsy lalàna de lalàna fa tsisy anina zavatra tsisy lalàna mame fahefana manokana anao zany de zay toetsaina baranahany zay raha ohatra tsika mbola andeha am'zay baranahany zay tsy baranahany zany tsy manaraka ny lalàna samy manao zay tiany ataony samy manao zay mety aminy de ahoana moa ny fomba tafitatsika zay le izy ka sao de mako ndrefa vena tsy tafita mihitsy tsika ozy le toetsaina baranahany zany tokony ialana zay ny teneniny de ialatsika zany ary efa elany nge ny tenenana an'zany fampatsiahivana ny azy de rehefa mianatra sekolelady anao na mianatra katesisy anao de ampafantarina anao zany ny fanaovana an'zany baranahany fitiavatena zany tsy azo atao ny friariahany zany tsy azo atao zany raha mandeha am'zany kosa aloha tsika de tena hoe tsy ho tafita mihitsy tsika raha ohatra kosa mbola mandeha am'zany fa aleo tsika tsangana matymarina aloha zany de hoe miala am'le fahafatesana am'le matombola miala am'le fahafatesana matomboninahitra maty karena matikanykelyaveriko mihitsy tiry vahoaka aloha ialatsika am'izay le matikany kely fa aloha tsika mitsangana maty am'izay tsy ho matikany kely fa tena mba ijery no afitsika ozy rastany zay hoe tsy valala be mandry fa valala be mifo zay nge le izy zay le izy raha raisitsika am'izay le izy tena mila fahatsiarovatena oa fandavatena le izy maraparanatsika azy za tena mbola miteny foana satria betsaka anareo no manoratra afatra ao miantso aty amy laharatarbiany miara-manonja le 34 12 902 iny de zao koa aza manelingely lare tompo ndraindray bipy anareo fotsiny nge le laharatarby ty nge izy ty bipy anareo le izy karaha bipy-anareo le izy tsisy dika le izy fa aleo mba anareo kosa mba miantso zany de apitao le afatra na sala am'zany na mandefa message de sorato tsara hoe rakoto ty de ny toerana misy anao de le antony le zavatra resahanao zany de mba satria nge reny no teny reny zavatra resahantsika reny faharoa tiako zavatra resahana amin'izy de zao misy manandrana tokoa iada mahomby le izy
misy manandrana araka le tenintsika teo hoe mba miantsoa any am're fianakaviana ambanyvolo reny de misy tena mandefa afatra zao tsika hoe zay de tsy nitsahatra mihitsy zao taorinany nandrenesanay an'le fanazava-kevitra avany aminao faniry a de tena mahomby le izy a satria zany a mba misy crédit kely any na dimanjato nge de ataotsika am'le resaka offre le izy de miantso tsika hoe efa nisoratra anarana ave de mba miteny mazava-dehibe an'le izy zany efa mba zavatra vita atsika zany na de tsy midina any am'le toeranara isika de mba afaka mitondra fanentanana zany fa aio ty horainy manonja tena fanavotam-pireneny ty fifidianany ty ary tsy nitarika anareo amina zavatra hafa mihitsy zahay akoatrany hoe vonintsika iandro fifidianana de rehefa tonga am'izay nge le fotoana endrasantsika fifidianana hoe mampiseho fahavononana ny atokotiko Madagasikara de tena mitsatsaka mihitsy sahiratsaina le fitondram-panjakana hoe tena vonona ngery zalahy fa hoantsika ty de io mahatonga an'le miketreketre le any ambadika any bon zao nataotsika sisisy za mo sy teteny zavatra hafa fa mba maheno information satria efa mba misy miteny any ange hoe tena raha izao gegerenterinatsika sy ny sisy zao tena tsy ho tafavoakotsika ary raha reo fivadiandro député sy ny rehetrarehetra eo sy reo olom-boatendritsika rehetrarehetra eo tena tsy sansa ho atsika mihitsy ty fantatrareo zany ary resahanareo tamin'ny fivoriny zany fa tsy teneniko hoe taiza fa zao kotikokota izy nareo tsy maintsy lanitsika am'izay fomba rehetrarehetra afahatsika am'zany de io nareo manao an'io manery any amin'ny président Fokotany te ianareo mihitsy ny te hanao an'le lisy mpifidianana tsy teny hoe iza sy taiza tonga hatramin'ny fizarana fitaovana sy ny karazany io aiza ry ada nisy an'zany embolana fito volana tsy farana an'le manda zay ho voiazakazaka anao lalana anao an'ty fitsinjaran-javatra rehetra ty tsy maintsy mahita résultat ahoanany le izy nge akoatrany hoe resaka infrastructure hita maso amboariny tsy moramorany ny étape na ny procédure ahatongavana azonao taux de croissance 7% ianao de moins 7 ny anao ahoanany atongavanao plus 7 ahoana no ahafahanao raha 80% taux de chômage nao mba ahafahany zamena ty amin'ny 40% tsy possible zany taux d'inflation anao deux chiffres izy raha ohatra 11 na 10% ahoana ny tontona zany 6-5% tsy possible zany asety 8 mois tsy ho taparan'ny mandahanao ny taux de pauvreté record ozy izy ny banque mondiale zao vao misy anindray nalefa ao vao misy document momba Madagasikara firenena folo mahatra indrindra-tany de mampalahelo mijery an'le malagasy aiza ahoana ny eritreretinao am'zany mandalo ianao tsika zao raha mandeha ery akaiky ny la réunion kely ery hitany adaka mba le ty amin'ny ANS iny apefilo hoany andava mamba ho any apefilo eo amin'ny tetezana eo am'le fako ao olona mivarotra tsena be ana fako de misy grossistana entana avy any avy tsondroana varotana io tena laharana tena feno malagasy eo zany veranga le malagasy marina hoe misy ny recyclage fa na izany efa zavatra efa tena efa simbany ny zavatra varotany efa tena tokony karoka zavatra fa ny eritreretina ketrika zavatra fa serapako ny ataon'le malagasy de tsy mba mampatonga sainanareo mpitondra ve zany zavatra zany za moa tenenina foana isan'andro san'andro kanefa reto olo reto zany de faly raha vao mahazo dodoaka sy tetehaka kely any am'izay alehany any am'le fanerena ka fantatrareo le izy satria mivory foana nareo isan-kerinandro ary misy fito le information le réunion anareo satria tsy voatery ho faly aminareo daholo nge olona mivory ao zay ko aloha mahafinaritra an'le tary tsy mamihana tsisy tsony le rétention information fa mizara dahora iada satria manjary voatenitsika tsy manko le izy satria nefa zay ho ale izy mibasy de mitsatsaky nareo efa fantatrareo hoe tsy mipasy tsony ty vita vérité an'le urna sisa ny andrasana amin'ny 9 novembre tsika aloha tsy miteny 20 décembre fa le tsika 9 novembre ihany zay ihany fantatsika iada sady marana ny fampitsahivana fotsiny faniry misy hira ray zay nireo mpihira reo nge ejana be reo ny zavatra iseho anireo fa teneny de melo ohatra ny hoe ry be milangy ry izy de zao zany de nisy hira ray zay hoe manao hoe ny politique moa no mianatra motera hoy izy ao alafo mianatra raha teo brocatera zay le varotra iry am'le teneninao le ry ampefilo io satria
le vaoaka le teknisianina malagasy kely be dehibe reo mividy fatikorotanetandreo aresikle amboarina lasa zavatra mandeha zany ny fandehany eo a fa tsy hoe mijorojoro fotsiny eo reo olo reo misy tele teny efa tsy izy tsony eo be dehibe de afefta de avy eo vitandrareo mandeha de manita-tsaina zany zany hoe ahafahany le fako mivadika vola zany indrindra reny hoe ondulera sy ny any reny be dehibe ny zavatra vita am'ireny a de le tsy letseny eo tsy hoe ratsy fa le izy fotsiny hoe misy manam-pahaizana be dehibe eo tsy hainy ty fanjakany ty ny mampiasa azy misy manam-piazana be dehibe eto Madagasikara tsy hainy fanjakany ty ny miara-miasa aminy zay le olana ary ny olany ty fanjakany ty a de manao any foana n'lay zay zavatra miseho hitany ianao zao miteny amboarina ny lalana 6 mois avant ny élection tsy ho vita io le fisehoana fefandroso tam'le hevitra sy le fanapahan-kevitra zay ny spécialitény andao fa anao anna etanolo tsika de atsangana rindrina kely ray sady misy makety de zany zay efa misy spécialiste an'zay mihitsy mpanao makety ny asany andao tsika graphiste tsaitsaipasse zay anao amokana industrie fanaovana tôbily tsika de misy moteur ray asita marika gasikara sy zany namena police de échantillon iny ohatran tena zany tena de io ary raha mijery anao faniry na tam'le lalany jery iny ke le teny tam'le resaka fivoriny misy ty afarany teo talohan'le fanaovandalana iny zao ny zavatra soratany eo manomboka izao tena izay le manomboka izao ty manomboka izao de verbe tena ainy ty fitondrany ty fa ny azy raha rapitra raha faramantahany mbola ozy izy eo manomboka zao fanapahan-kevitra ataotsika manomboka izao ajantsika retsy fa anao asa sosialy tsika manomboka izao zany manahirany zany de manomboka izao a de manomboka izao ataotsika velomy izy za zany miteny amy vahoaka ihany atsika tsy matahotra ary tena ny intimidation rehetrarehetra ny fampitahorana rehetrarehetra sy ny any zany tsy tokony amoratsika fa irosotsika foana amy fifidianana ary tsy tokony ho voareborebo atsika am'le resaka hoe concertation nationale de entina anaovana tetezamita na fizaratoerana tsy izy mihitsy zay raha vao zay ajanony fa hoe misy lalàna tokony apetraka amy fiarovana ny fifidianana tsy andana ny osoka sy ny anina satria ny tena tokony ho resena amy fifidianana mba tsy iverena ny barabasy eo amy toerany araky le toriteny zany de ny ampiena ny kolokolo-pifidianana corruption électorale le corruption électorale zany reny hoe fanomezana ty sorte zao corruption électorale nge reny rehefa afahanao mamily ny safidin'lay olona hoe raha méconty io de miova ny safidiny tsy amin'ny tokony izy de corruption zay corruption électorale zay ny alana am'izay fotsiny ny alana concertation nationale fa raha hoe izara toerana sy anao tetezamita adabo ihany fa tsisy ilaivana azy aleo ary mandeha am'izao nareo any eo de nareo no araha-maso betsaka koa ny efa vonina amin'ny fanaraha-maso sy no fampanjakana ny fahamarinana amy fifidianana toy ny FFKM ireo société civile rehetra efa milaza fa anao an'izany na de hoe observation tsy de hoe raisina manana valeur juridique loatra arany ny asany zareo rehefa tonga amin'ny farany mba kosany hanenan'zay corruption électorale zay zany de isorana bedelo de mahereza tsika rehetrarehetra marina ny teny faniry teo teo aloha tsika amy teny hoe teneniny eo akaikinao sorata anarana fa zao teneniny eo akaikinao satria efa akaiky ozy izy ny publicité ny telefona na orange na zainy io na telma io na iny io efa akaiky niavanao anao noho ny fisin'ny telefona teneny izy iteny manodidina azy teneny izy andray ny fisoratra anarana amy fifidianana andray anjara sy andray andraikitra amy fanatotosana rehetrarehetra zay sy tandrify azy mba isin'ny fifidianana marina araky ny tokony izy am'ty fifidianana indray mandeha ty mba tsy iverena amy barabasy eo amy toerana de manao veloma tompoko iny ary de fiampifakasitrana ho atsika rehetra zany zay nanaraka ty fandaharana ity de mame fotoana indray ho an'ny rapitso ho atsika rehetra moa zany tsy maintsy faranina melo satria mbola andeha amita adidy ho an'ny namana izahay io zany amin'ny ray ora eny amin'ny efitsika mambaty fotsy avaradrano eny satria moa zany nandao ny ray niteraka azy ny namatsika rina arabe mananjara dia ny mpitandrina arabe mananjara Rison maty teo amin'ny fahavalo amin'ny valopolo taona zany nodomandry teo amin'ny fahavalo amin'ny valopolo taona zany zay nitandrina tao amin'ny efitsika mambaty fotsy avaradrano
zay no de hamitatsika ny adedy zany a de anaovana fialatsiny atsika rehetra ny amin'ny hoe tsy maintsy natsahatra melony fotoana lisy fa anaovana kokoa fifaliana lasa aloha julien zany avy aty Fianaratsoa zao akaiky fifidianana zao zay zareo vao amboatra lalina sy manao zavatra hakana amin'ny fon'olona saingy tsaty azy mandrakizay koa anay Ravalomanana no anay de bonjour même ozy izy fifaliana avy aty Maibahoaka ihany de kokoa amin'ny fifaliana zany misaotra amin'ny faly sy lalaintsika tao amin'ny regisy ny diffusion tao misaotra ny Razanky Lasiritany any ambony any ny Radio Mada Nomsa Robena Malala ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any nareo any Ampitandranomasina tsy mafotsy masaraka aminay misaotra ny député Ramboasalama Emilien vivitetsy amin'ny boribory tany faefatra namana iada ihany koa zany niaraka tamintsika de toy izany ara-pitsonay mifandarina misaotra tompoko